Yes, yes. Nalefako live ty an, efa live tsika zao an, coucou daholo an'izay efa mahita anay amin'izao fotoana izao an. Hitanareo efa misechauffe ambadimbady teo ny Barea an. Salut Luc, malaza? Ao tsara ve? Ao tsara ve tsika Luc? Ok ary. Miravantsika rehetra nena. Tsy mahay intsony. Oe, maheno tsara ka? Maheno tsara, maheno tsara. Ok. Mandeha ny échauffement, mandeha ny échauffement. Miravantsika rehetra ny tokantrano eto amin'ny stade aty Luxembourg tsika amin'izao fotoana izao an. Salut, salut, manomboka tonga daholo nareo an. Salut, salut daholo an. Aizany hoe alefa Barea? Tsy manao hoe mba alefa Barea? Zany Nicolas Dupuis zany an, Nicolas Dupuis an, mpanazatra ny ekipantsika malagasy. Allo lehibe antsika kely. Oui, maheno tsara Luc. Ny équipe adverse nga Luc efa sur place. Alefa Barea ozy izy rana risque alefa Barea ozy izy tahina. Luc, Luc. Maheno ve Luc zao afaka mahazo coucou kely avy amin'ny Nicolas Dupuis ve azafady? Voilà, voilà. Zany ny ankizy maka sary miaraka amin'ny Nicolas Dupuis. Merci, merci. Ya. Ho antsika rehetrarehetra ny match moa zany manomboka le match va commencer vers 21h30. Ka Luc angamba teniteny zavatra. Oui Luc. Maheno tsara ve la Luc? Maheno tsara? Tsy maheno tsara? Oui, miteny ako. Maheno tsara ve la? Oui, maheno tsara zay. Maheno tsara. Fe là tsy maheno. Ok, allez, on va essayer de corriger ça, on va essayer de corriger ça. Ok, ok. Ok, allez, passe l'entraînement à Ralou. Allez, fa Barea. Misaotra antsika rehetra ny tokantrano manoana ny Barea. Dia ho antsika rehetra mba alefaso ny partage. Alefaso ny partage tsika. Toy izao ny fanazarantena ataon'ny Barea. Eniaky mba partage mba mahita koa ny namantsika ny tokantrano any. Efa ho avy eo koa rehefa avy eo ho avy miaraka amintsika eto i Cédric, ho avy miaraka amintsika eto koa ho avy miaraka amintsika koa i Rado Rakotomalala efa niaraka kotsika tamin'ireny le finale la Ligue des Champions reny dia ho avy eo izy rehefa avy eo hiaraka amintsika eto. Efa ny Luxembourg zany dia mbola Jérusalem foana ny ary Luc. Eny ary.
engany mba mahaino ana tsara nareo a. Mbola en phase d'échauffement moa zany ny équipe nationale amin'izao fotoana izao a, ambony terrain. Teo koa efa nisy an'ny Nicolas Dupuis niara-naka sary teo a, dia miandry daholo. Manontany toy hoe mandefa Ligue des Champions ohatr'izao koa ve tamin'ny finale zay mba niaraka nitafatafa teto a, fa tsy afaka alefanay en direct moa ny finale Ligue des Champions. Miandry kely tsika fa mireconnecta kely Luc any Luxembourg a, dia mampatsiahy antsika janona connecté eo ihany a, fa ezahantsika le feto daholo ny vaovao maximum be da be. Ok, merci daholo amin'ilay alefa Barea. Afaka miditra be ny public ozy izy tsotsoa eva 8 heures efa avy eo ezahana lamina. Ty moa hevitra ny aingana voaingana kely teo satria fantatra hoe kay vao teo, fantatra hoe kay tsisy diffusion kay amin'ny télé na naiza naiza, dia mba hoe ndoranga mba hifanampiny atao amin'ny live hoe mba afaka mba mahitahita kely zay mba hitantsika eo. Miandry an'ny Luc miveriny tsika ao anatin'izany. Tonga dia alefaso hoe pronostic atsika raha hoe alefaso ny pronostic atsika hoe iza zany no mety haresy en attendant ry Rado sy ry Cédric zay ho avy eo rehefa avy eo. Inona ny pronostic anareo kay hoe iza ny haresy amin'izao amin'ity indray mitoraka ity? Alefa Barea efa nanao partage daholo ve tsika? Landers, alefa Barea, merci beaucoup. Alefako eto daholo ny message nareo, tsy maintsy sy connecté tsika rehefa avy eo a, za matahotra. Banners, partageo ny live tsika. Aiza ny commentaire nareo, inona ny pronostic nareo? Donc Tuki miteny hoe 2-0 ny a, 0 ny Swift 2 ny tsika. Rila miteny hoe alefa Barea. Donc 3-1 ozy izy narindra, je ne sais pas hoe engany mba 3 Barea ty teneninao ty narindra. 0 ozy izy fanantena sera. Ho antsika rehetra zay connecté a, mbola ho avy ny sary a direct avy any aloha ampidiritsika kely ary ny ane sur place. Ok, mbola vao manao échauffement, manao étirement ny équipe atsika amin'izao fotoana izao. Étirement, échauffement, réveil musculaire efa raiky izy ato zany. Dia Melville Adrien ry arindry a. Dia ry Zala zany manao échauffement moramora reto a. Ae, nda sara. Sotrano kely zany zao aloha mandra-paha sady manao échauffement, étirement. Allô? Mahita ve l'image? L'image lasa fixe ohatrany tsy mahita zahay l'image ay zay efa mandeha ka mandeha moramora. Ok, d'accord. Feo mandeha tsara? Ao tsara? Mety. Reo zary Zala manao échauffement, Melville Adrien ry arindry zany io. Fa miaraka amin'ny tireur. Melville zao io misechauffe io? Ry arindry ry zany ry. Ok. Melville zany manao mainty sy fotsifotsy. Reto ny adva reto a. Efa mikotra efa miéchauffement koa. Manomboka tonga koa ny gasy zany tonga avy eo manodidina rehetrarehetra. Ny ato efa manomboka misy olona efa misy olona kely ny tribune fa mbola tsy feno zany fa zay efa reto ry Zala reto. Pascal. Ok. Jérémy Morel. Jérémy Morel zany hitantsika zany. Ok, Fontaine. Ao daholo zany. Ery Bastien. Ok. Ao tsara. Io bolide. Lanitsika ireo adversaire aby reo izy soa Marie oui ingany lanitsika reo alefa Barea atsika. Bonsoir daholo, bonsoir daholo tsika rehetrarehetra. Betsaka message tonga en direct fa ezahako alefa tsikelikely eto daholo. Resitsika 2-0 ndreo izy Julien, engany Julien. Resitsika 2-0. D'ici 35 minutes zany manomboka amin'ny match atsika zao dia misaotra antsika rehetra manaraka ny live spécial direct Luxembourg miaraka amin'ny Luc en direct miaraka amintsika eny
dia mbola ho avy commenté koa miaraka amintsika eo ny commentateur sasany. Barea tsy maintsy mandresy Ozy Justin. Pronostic manaraka avy any amin'ny Johnny Christian 1-0 ny pronostic avy any amin'ny Johnny Christian. Ok, efa iza miaraka aloha no tena andrasako rehefa victoire fotsiny dia mety ozy izy. Ok, mbola mitoy ihany ny fanazarantena ato. Tiandramatsika atao système. Kalova hijery ny namako amin'izay ary aloha ako fa dia efa misy efa afaka laza ohatran'ny zarery ny resaka aminareo eto, nareo moa sady mijery Barea ihany mety zany. So raha rehetra efa mihoatra ny 800 zao tsika ny connecté, efa miandriandry match tsika fa mijery ny ekipa tsika izay manazatra tena. Ono Luc, mety efa tonga koa nga ny adivahantsika amin'izao, efa michauffe amin'ny terrain koa nga ny adivahantsika amin'izao any amin'izao fotoana izao. Raha maheno ana Luc dia izay fotsiny mba ohatran'ny fanontaniana kely nanitipika ny saiko hoe zalahy adiva ve efa ao amin'izao fotoana izao. On a oublié la ville et la pompe. La ville, la pompe, on a trop ville. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas grave. Il y en a pas. Non, de toute façon, on va pas. C'est pas grave. Eh, vous pouvez prendre le tambour dans la voiture? Luc, tapa que les fleurs viennent. Hein? T'as pas envie? Hein? D'accord. Bon, on laisse là-bas là. D'accord? Ya, mbola mitoy ihany tsika, mbola ho an'izay saint mbola vao miconnecte nareo zao 21h zao dans 30 minutes zany no hanomboka ny match amin'ny Barea. Miezaka mitady namana kely aho efa ho avy eo Cédric avy amin'ny 67 FC City, ho avy eo koa Rady Rakotomalala, dia le izy moa live niainga live moa efa fantatrareo ihany live isan-kalady ataontsika, fa nisy live kely mba sendra niainga atao hoe ndao fa ohatrany tsy misy mantsy amin'ny TVM nampalahelo kely tsika dia mba na dia misy ary mety fatapahana Facebook na ohatrany sisy mba mahita passe kely ny ekipantsika zany tsika dia mba manao soutien, maromaro tsika manao soutien, partage ny live tsika, miandry reconnexion ny zalantsika ao anatin'izany dia ho avy eo ny ekipa. Dia nanontany teo na pronostic anareo manontany indray
Ny fanontaniako indray dia hoe iza ny tena joueur tena mba tianareo anatin'ny ekipa amin'izao fotoana izao a, inona ny iza ny joueur mba tena ankafizinareo. Izay zany ny mba fanontaniako anankiray teo. Luc no miaraka amin'ny avy ao direct avy ao Luxembourg. Aloha petako kely Luc. Ok. Salut. Les feux Luc tsy mivoaka tsara. Tsy mivoaka tsara. Oui. Nantana zany teo izy joueur tianareo dia Boli daholo ny ankabeazany tianareo Abel Anissé Bolide. Fantatrareo moa fa i Abel Anissé marina naratra Abel Anissé. Tsy haiko ça fait 3 semaines angamba zay Abel Anissé naratra. Ça fait 3 semaines Abel Anissé naratra. Tabatabany aminareo zany a. Ya mihoatra mille zany tsika zany connecté ndefa satsy kelikely vitsivitsy zay amin'ny passin'ny Barea andro any ariva. Soit nareo connecté any amin'ny page ny aloha ny page ny live ako aminareo fotsiny partageo ny live-tsika. Partageo ny live-tsika androany. Zay mbola mijery ny fanazara-tenan'ny ekipa eto nationale eto amin'izao fotoana izao. Mbola tsy fantatro fa tonga ny adversaire na mbola tsy tonga ny adversaire. Zay zao ny anahy mbola tsy fantatro tsy hoe fa tonga ve ny adversaire sa mbola tsy tonga zareo. Yes. Melvin Adrien zany hitantsika manazatra zany Melvin Adrien zany hitantsika mipoitra an'izany amin'izao fotoana izao. Donc hozy izy aloha hoe minobrisy dommage fa tsy afaka manontany ato hoe tsy TVM ave tena ohatrany tsy mivantana TVM le match manaraka le contre ny le manaraka tsy tia fa le manaraka no toa hivantana amin'ny TVM fa ty aloha tsy mivantana TVM raha ny fahalalako anazy. Raha tsy hoe misy miteny surprise nareo hoe mivantana izy dia mba teneno dia mba tenitsika eto ny olona hoe mivantana TVM afaka koa ny qualité na télé no na FB. Namana tonga ve ambadimbadika eo mbola tsisy namana tonga. 21h30 any Mada izy aimé Paris. 21h30 Mada no manomboka ny match. Dia mba te ahita but izay aty ry Luc sy ny ekipa rehetra izay any Luxembourg any mba te ahita but izay aty Madagascar. Melvin sy Metanira ny tianareo Carlusy fantatro fa zareo ny tianareo hita fa ny ekipa malagasy nefa ny miezaka miconnecte avy any amin'ny stade foana tsika ao anatin'izany. Dia manontany ary mivantana amin'ny live ve ny match. Hoe zany na miampiseho maximum ao anatin'ilay live hoe zantsika alefa maximum ahafahanareo mahita kely. Ouais. Ao ary. Ny Madagascar fa Facebook fotsiny au Calou. Non. Bonne chance Barea Ozizi Maria Sivani.
alefa Barea. Échauffement. Maintenant, plus que 25 minutes avant que le match commence. On est toujours en plein préparatif. Donc, pour ce match. Échauffement. Donc, est-ce que vous avez eu des infos, les amis de live, là? Est-ce que ça passe sur télé en DMPM, appelé? Nous sommes là, Lucas, tiens. Allô Mayen là? Ça y est? Allô Lucas, tu m'entends? Oui, Mayen. Luc, si tu fais tape qu'à l'effet, ou enfin, c'est pas. Voilà quoi. Eny miandry ny fanombohan'ity match ity zany bolide zany hitantsika zany zany bolide zany hitantsika zany. Allô Maeno, eto ambody terrain mihitsy tsika. Mikotrakotrana majinijinika mety zany. Morel. Allô Maeno. Razaka. Tsy maheno tsara zay Luc, maheno tsara zay. Maeno. Allô. Andramty sy l'écouteur hoe Luc. Allô allô. Ela dia andramty sy écouteur. Andramty sy écouteur hoe. Allô allô Maeno. Jérémy Moël. Zay ngamba Maeno resaka vitesse lay raha. Maeno. Allô 1 2 3 4 isa roa telo. Oui. Maeno, eto ambody terrain mihitsy tsika. Maheno fa kely tsy tena maheno tsara, tsy tena maheno tsara. Da tsara. Allô allô. Zany zao maheno fa kely. Allô, zay ngamba? Efa tonga ambadibady teo koa ado efa ezaka sy connecta. Maheno tsara? Non. Allô? Efa maromaro tia connecté. Salut Rado, vaovao Rado. Tsara ve? Salut, tsara. Allô, salut Rado. Salut Lucas. Milamina tsara izany ohatrany tena tsara be izany sarintsika izany Mazava koa le diron'ny lahy matandraka be. Tena miezaka ihany fa tika koa tsy connecté direct à Facebook fa décalé kely am'le logiciel ity. Fa micro an'ny Lucas no somary tsy mahazo tsara. Allô? Tsy mahazo tsara fa tsy maheno tsara. Hainao lahy dia andra tsisy écouteur hoe azafady. Amin'ny tsisy écouteur. Anda tsara. Naonao fanentenantsika amin'ny match ity ry Rado? Allô, maheno? Mahafinaritra aloha ilay izy. Mahafinaritra ilay izy satria Zay ngamba vao maheno tsara. Allô? Karazana match d'entraînement zany ity. Lasa ary ambadika ary aloha zalava ny amin'ny tsy takamaso dia tapahako kely aloha. Aloha mité kely dia alefaso Rado. Excuse, je t'ai coupé. Maheno avy Rado? Maheno tsara mihitsy Ah, les adversaires sont là. Ok. Les adversaires sont arrivés sur le terrain. Ok. Ahoana ty équipe adversaire ty Rado? Ahoana ny compétence an'ireo adversaire? Zalahy aloha zany première division Première division ihany any Luxembourg. Apaka kely aloha ilay.
D'accord. Ok, tapotra fa tsy manino tapotra tapahany kely zany aloha dia verina izy avy eo. Afaka tohizan-drado ihany ny analyse-ndrado amin'ilay ekipantsika reto. Za zany première division tsy azo tsinontsinaavina mihitsy izy baolina tsara jerijery ny zavatra nataony taty any zany tsy marina hoe match d'entraînement zany ity fa olona sérieux tsara ireo manao amintsika ireo. Olona sérieux tsara ireo zany fa tsy hoe zangizagy dia zavatra hitako hoe ny tena préparé ny coach atsika zao amin'izao ilay match contre ny Burkina Faso. Maheno tsara Yandi, maheno tsara? Maheno tsara ka. Le contre ny Burkina Faso zany hitako hoe tena préparé-ny fa na izany ary bebe ireo joueur vaovao dia tsy maintsy manandrana ireo joueur ireo izy zany ahafahantsika miatrika an'ilay Côte d'Ivoire ao aoriana kely ao dia manana an'ireo deux match tsika hitako hoe hiezaka ny ampiseho ny tsara indrindra avy any aminy zany ireo bandy kely ilay tonga ireo zany ny eo an-toerana koa nefa tsy maintsy hiezaka satria samy te hitazona an'ilay toerana zany mahatitulaire azy sy ny poste misy azy satria misy bandy zao hita hoe mivaina poste ao dia eo zany tsika mahita anazy efa voakato manko le formation efa voakato dia tsy haiko raha afaka partagena raha efa voakato afaka alefa ny rado amiko dia partageko raha ohatra ka ahoana ny ndefa azy aseho amin'ny écran na tsy maninona mety daholo na partageo amiko alefa MP ok alefa SMP amiko dia tonga dia uploadé kely jerevan'ny olona les formations ny andriandry an'izay fa tsy tonga mantsy taty amiko nikeo atao ho jerevantsia zany les formations efa hitany raha daholo izy navoaka ny Barea ao izy lasikely ohatrany mihitsika be indray donc ho antsika izay connecté zany somary bloqué kely ny sarinay rola satria ezaky ny ampisehoanareo ny formation zay formation eo ihany aloha miraikidraikitra kely ilay izy miraikidraikitra kely ny tena maheno anay telma sy ny rehetrarehetra mavao kely ny connexion anay kebe da be mihitsy message nareo fa le olona nitady an'ilay lien daholo raha angaty amin'ny page nokalo fotsiny tsy mandeha amin'ny page nokalo dia partage koa reto partage fotsiny ny olona miconnecte tonga dia ao amin'ny page okaloha partage ny avinareo donc en attendant aloha jerevantsika kely ny ambiance amin'ny terrain tady an'ilay formation zay nona luka ny ambiance any amin'ny terrain any am'izao efa manao appel zao efa nanomboka ny antso lamako teo fa mbola ohatra mbola tsy dia nafana zay zao efa manomboka miantso ny joueur fa manomboka miantso joueur zany il lasa nini le formation manomboka miantso joueur ok d'accord lasa les formations Allô, maheno adversaire atsika reto milalao reto amin'ny fotoana zao reto adversaire atsika reto Luc raha maheno anahy aloha dia andramo tsisy micro vetivety andramo tsisy micro vetivety tsisy micro maheno anahy aloha andao sara
Tsisy micro Andraso zao. tapako le micro satria rehefa tapaka le micro dia tonga dia tapaka le kaskako dia tsy maheno anareo tsony Ay. avadiko teneno anao officine visuel fotsiny rehefa hivadika any merci. Mety le connexion misy no problème kely any. Voarainao le formation teo? Oui, andraso jereva kely le formation raha voaraiko. Oui, voaraiko le pièce dia andraso fampisehoako an'olona rehetrarehetra zany. Cool. Io na le tao amin'ny anantsika ao. Ao amin'ny page au calou. Au calou là c'est O A O K A L U. Au calou O K A. Zay fa azoko izy rato. Page au calou. Analefte ah. Piatsy miaraka misy. Ezaka mpiakatra formation zay zao zay a. Hitako hoe sava ihany io formation io raha manandrana izy zany a. Manandrana zany manandrana coach atsika to. Aloha jerevantsika izy ho afficheko le izy dia afaka commenter ny rato. Miandry kely le izy producteur ato anatiny. Raikitra kely koa ny connexion aty rato ampiakatra an'ilay izy. Aiza ny namana to mbola tsy tonga zala? I Cédric zao no andrasantsika. Cédric zao no andrasantsika fa mbola tsy tonga izy. Awary. Rado, je te laisse commenter un petit peu la formation, Zan. Je te mets ta photo sur le côté, ok? Toi, Zan, composition de liste. Ok. Zany zao anjerisika Morel manao Adrien Melvin zany baolatsika goalkeeper. Iny zany mbola tsisy miova, falifaly daholo ny Fivame zany fa ny Melvin eo amin'ny ao amin'ny but ao dia eo amboniny eo Pascal sy Jérémy Morel. Formation eto zany formation 4-3-3. Hitako hoe manana toka maromaro manko zany tsika. Na izy zany anao hoe 4-5 hoe alatsadasaka kely Paulin nefa Paulin tsy maintsy ampiakariny ambony dia 4-3-3 zany io formation io. Papasy sy Morel ny eo ampovoany. Ryan raha mijery zany tsika dia Ryan Ravelson satria joueur polyvalent dia ny excentrena zany lasa natao arrière droite zany. Dia Silvio zao tarehy vaovao zao Silvio ny eo amin'ny arrière gauche. Eo ampovoany zany Est-ce que Silvio io m'évoluer? Ndraso fa teniko aminao zao dia zao teniko aminao zao dia zao zay fa fandaisiko teo ilay izy. Barea zany amin'izao Luc Barea be zany amin'izao lasany amin'ny sur le banc. Lasany amin'ny kolosiana zala fa tsy sur le banc fa mbola any ambadika any zala. Dia iverinao izy rehefa avy eo ivoaka fa eny. Manao zao tsika malagasy eo ambonin'ny gratin ao fa mba be mpanohana sa mbola vitsy mpanohana tsika? Mbola vitsivitsy ohatran'ny mbola tsy tonga ny avy any Paris misy quart be normalement 120 personnes.
tokony tonga dia miara-mitotona fa ohatra mbola tsy tazako. D'accord. Misaotra ny ASEP Madagascar manohana an'izao fandaharana izao koa. Tampotampoka eo misy mandeha tsefatsefany eny ihany. Mety zany placement mandeha. Placement mandeha ihany. Ho anareo entrepreneur ohatran'ny tapahako kely ary aloha dia lanceko raha vao tafiditra terrain zalahy fa tsitsiana koa le herinaratra. Verineo ok. Ny andro reto izay. Ohatsika izay vao miconnecte mikolisy dia mba hitazomana data kely dia Luxembourg raha connecté miaraka amintsika ao ambadibadika eo ihany mitondra kely hampaliana antsika amin'izao fotoana izao. Toy ihany ny lalao antsika androany. Misy mpanohana anankiray koa kay. Misy mpanohana anankiray androany mba lazaiko aminareo fa misy chips mahafinaritra be ty. Izay manao pronostic ray milay eo raha mba omeko chips karepoka. Efa nandraminareo hoe ty chips hoe karepoka ty. Tena farak'izay tsara. Tena mangahazo, manioka, carotte, zany no anatin'ny chips karepoka. Dia terme pronostic anareo rangaha alefaso ny pronostic anareo fa raha mahay pronostic tsara nareo dia omeko chips karepoka. Tokony mba alefanareo aty amin'ny antsika lolorado hoe niteniteny eto. Cédric koa avy eo rehefa avy eo. Connex moa zany raha mahalala ihany. Rado mandeha hoe micro any Rado. Bandikely Silvio Oasiero ao amin'ny CSA Fola lery Fola lery manao Banty ilay ao amin'ny première division luxembourgeoise koa. Zany ny afatra zany. Maheno tsara ao andia, maheno tsara. D'accord. Ao tsara. Ny azy dia maheno tsara fa tsy maninona fa alefaso eo foana ny resaka. Alefaso ny resaka fa tsy maninona fa ny anahy somary tsy maheno tsara fa tsy maninona. Vao 26 ans lery première division Luxembourg ny lalaovana. Dia hitako hoe manana avenir tsara cousin le bandy ao amin'ny AJOSR izy io le Osario amin'ny AJOSR. Hitako mety havita zavatra tsara ihany mbo 26 ans izy ao anatin'ny tena tanjany tsara mihitsy satria mi-évoluer ao a Luxembourg ao izy zany mety hanao zavatra tsara ho antsika izy androany. Izay zany no ny antenaina. Dia izy koa ny bankely Hakim indray Hakim somary bebe vatana. Cédric tena mahalala an'ireo bandikely ireo fa izy ny adala. Allo. Reo. Hitalao?
Efa reo ny joueur reo ambony terrain reo. Allô, ye, vao niditra mihitsy. Asivo hiram-pirenena mandeha kely mihitsy aloha ry andiva ohatra ny tena Aiza nitsangana mihitsy tsika tapatapaka kely ny son zareo fa efa niram-pirenena antsika no mandeha dia efa reo mitsangana reo malagasy nametraka ny tanany ambony fony malagasy mandeha niram-pirenena antsika. Tsara feo be ka. Alefa Barea. Anao tsara reto bandy kely tsika reto le vaovaona kely tonga dia efa miditra daholo e. Ankoatran'ny Silvio. Vaovao anankitelo tonga dia niditra daholo. Rehefa tonga dia efa milalao daholo. Ratsony hoe azy jerena kely indray ilay. Ohatranareo aloha ilay pronostika be da be manontany pronostika teo dia be da be ny nandeha efa pronostika nareo Yakim zao le pointy le avant de pointe tsika io zao Yakim Jamel io. Yakim Jamel io avelo kely le sary teo FC Nantes zao nalalana azy io raha Malingom izy le tonga dia be volo be iny izy le vaovao iny izy zao izy eo amin'ny sitriny io dia eny juste eo ambany Hier Bastien ilay be volo be ohatra safady. Hier Bastien ilay be volo be dia raha Malingom Alexandre ilay ohatran'ny lasa misy fiva Alexandre vaovao hivoaka izay koa any izao. Ohatry ity Alexandre manko ohatran'ny io ilay Alexandre io. Ohatran'ny be dia be indray ny fikambanan'ny vehivavy vadiny Alexandre hivoaka atsy ho atsy. Resindreo hoe Melvin Adrien. Resy raha Melvin. Ty raha Her Bastien ty. Miala tsiny moa fa miaina amin'ny zava-miety dia tsy maintsy. Mety mihitsy ndraso ataoko lehibe be kely. Ty le Her Bastien ty be volo be ty. Ok d'accord. Ty raha Her Bastien jereva amin'izao. Lion io tonga dia bandy Lion be miaraka amin'ny volony. Ty le avant de pointe tsika. Merci amin'ny grand angle. Merci amin'ny grand angle fa zao misy mampety anazy. Hakim Jamel io io ny avant de pointe tsika. Bandy indray aza milalao io bandy io. Nantes io, FC Nantes. Nantes io, FC Nantes ny FC Nantes nalalana azy Ok, d'accord. Dia ty ilay mandrisy an'ny Melvin ty. Ty mandrisy an'ny Melvin raha io. Hoanareo vehivavy izay mijery ahoana indray fahitanareo an'ity mpilalao antsika Aty mijery baolina daholo indray aloha fa zao malagasy sao dia hoe CR7 foana. Lasa, eny ary, lasa amin'ny baolina. Baolina aloha aok'izay tsika mijery tsika eto efa voalazany rehetrarehetra aloha zany hoe kely raha ny saro antsika.
atao amin'ny aloha no mandeha ny baolina, misy baolina mahafinaritra ato. Afaka miteneny foantsika ataoko lehibehibe ny sary ary hoe zao. Amin'izay nareo mahita tsara. Tsika ho an'izay sendra vao tonga avao zao nareo milalao fotsifotsy ny lokon'akanjontsika malagasy, menamena neny luxembourgeois. Dia Cédric izy ho hainao Cédric. Cédric anie tokony hiarany tafatafa taminay teto. Tsika moa zany anglara ihany. Eto amin'ny atsasatsasany terrain eto misy atsika. Ok, miasa tsara ny défense atsika amin'izany. Bolida moa mipetraka ho kapiteny zany izy. D'accord, ouais. Ho antsika vao tonga milalao fotsifotsy ny ekipa pirenetsika malagasy. Zay navadika grand angle kely ny caméra-tsika. Avadibadio Luc fa tsy maninona arakarak'izay mampety anazy. Makapahana kely aloha amin'ilay misitona kely aloha zala. Afaka miresaka eto foana, afaka miresaka eto foana. Afaka miresaka eo foana. Donc la formation là, on est en quoi? Rappelle-nous, Rad, une formation 4 4-3-3 zany sady alefan'ny coach. 4-3-3 sady alefan'ny coach. D'accord. Évolue antsika 4 défenseurs dia efa misy centre tsika zany fa le centre n'avait pas été sur Hakim ngamba ny anarana hita tadidiko tsara. Bon tsy tena nitotona tsara teo amin'ny lohany izy fa ny défense ny advazany tonga dia nietsika tsara tamin'iny. Fa voatasika ihany ny bola pour l'instant on les maîtrise dans leur moitié de terrain, c'est pas mal. Miakatra ihany zany ambony zany. Ny Alexandre iny Alexandre Sarayan mahery iny. Mbola tsika ihany aloha maîtrise ny bola. Bastien le lava volo ho antsika izay tsy maraka Bastien lava volo. Le contre en rouge les luxembourgeois. Bien. Tsara ny défense atsika, c'est bien. Iny Ryan mamery na mba pasy. Pasy manome any Marco manome any bolide. Ohatra tapatsika. Tsy tapaka mandeha foana ny ianao ato. Any amin'ny tany zareo luxembourgeois ny bola amin'izao. Eo akaikany izy no mamoaka ny bola, mivoaka ny surface ny fotsiny. Mamerimerina eo, maodikodina eo izy. Verina maka plasy moramora aloha ny joueur-tsika amin'izao fotoana izao. Nosika ambony tsara ihany pressinina aloha. Mahafinaritra. Jery tsara ny Alexandre aloha zany amin'izay ahoana ny filalaovany. Papas Morel aloha atao ampovoany zany tena tsy midiny aty amin'ny apa-efatra ny kiantsika. Malatsika ny tapany ambony rehetrarehetra iny zany any daholo ny joueur atsika. Silvio manome Marco. Marco manome amin'ny Papasy miakatra ny atsasany manilany kiantsika zao. Mediane ny Papasy. Azo ny adversaire amin'ny pasy ny Papasy. Morel manome Ryan manome any bolide. Bolide mitady namana mitokodina, mahazo Marco mpiakatra, mahazo any ery Bastien. Mandefa ny Hakim, maty ny bola.
maty ny baolina, alao fa hiapisy score kely aloha tsika zany. Mahafinaritra. Faly ny malagasy. Faly ny Mahafinaritra malagasy, mihitsy. faly ny malagasy. Raisy zareo ny Matsiro baolina. Zay tena tonga dia attaque placé mahafinaritra be, miainga avy aty ambany a. Fa le défense tonga dia nilavaka be ny tsy haiko ohatrany hoe formation zalava. Mais c'est bien, c'est Fa bien. raha mahitika zao dia hery bastin zao a lasa rian'ny ilany ankavia. Ilany ankavia zany misy azy fa tsy ato amin'ny tsy araka ilay formation nalefantsika eny. Nalefa nakany amin'ny ilany ankavia izy. Maro koa tonga dia Mamadika tanteraka aty changement amin'ny modèle mahazo ny Ryan navoaka baolina. Ryan ny anipin'ny tosy. Papasy manome Morel, avelona any amin'ny Melvin na baolina. Papasy manome any Bolida sy Marco aloha mahafy tsara ny eo ampovoany. Ouais. Tapatapaka kely tsika. Miakatra ny atasa maniran'ny kianja zareo luxembourgeois foana zao tsika malagasy aloha hatreto zany aloha dia jouer en demi-terrain tsika centrage mahafinaritra. Centrage, contrer, dégager ny adversaire, ny défense ny adversaire. Dégager baolina. Tonga dia nanandrona ny tifitra Zaka manafika zareo fa mandaka be. Tonga dia tifitra avy any amin'ny atsasany tratra amin'ny Melvin Adrien baolina tsisy olana. Miakatra tsy moramora retsika Papasy manao pasy. Morel pasy mandavaka. Tsika araka ny voalaza teo dia ny asa manila ny kianja foana tsika no milalao izao a. En fait le milieu atsika koa tsara fa le asa ataon'ry mafimafy tsara. No pressine mahafinaritra be le défenseur atsika dia tsy afa mihetsika mihitsy zareo. Oui. Touche ho an'ny adversaire eo amin'ny efa akaikaiky tonga amin'ny surface de préparation atsika. Verina naka plasiny aty amin'ny droite amin'izay Bastien. Ok, on a contré, on remonte petit à petit. Ao anatin'ny ny demi-terrain ny malagasy indray tsika izao. Ezaka mahita lalana any amin'ny avant droit zareo, ailier droit zareo. Touche ho antsika malagasy. Touche ho antsika malagasy. Mamerina moramora. Morel mamerina amin'ny Papasy. Papasy mijerina ao ampovoany ao mahazo an'ny Bolida. Bolida maverina aty amin'ny Ryan. Ryan na Papasy. Miakatra tsy moramora tsika zany izao. Papasy tonga dia mandaka makary amin'ny ankavia. Azo ny adversaire ny baolina. Mandoka izy. Ezaka ny tifitra fa hors cadre, hors cadre, hors cadre. Morel mitadina amina. Lavalava tsara mihitsy ity attaquant-tsika ity, mety tsara ity hakim ity. Ie. Donc faute sifflée. Ny Papasy hoe nandona anazy teo? Ryan. Ryan no nakazy avy ao aoriana. Hitako hoe contact ihany ilay izy tsy maninona fa tonga dia atao faute satria izy ity somary entra kely ny arbitre amin'ny match d'entraînement azy, match amical moa izany. Ie.
Eo foana ny hijerentsika ny gardien de but mahay mametraka namany a. Mahay mametraka ny tenany ihany koa amin'ilay mura. Mbola ray 0 ny baolina amin'izao tsika amin'ny teny izao coup franc donc ho an'ny FC Swift Hesperange. Mandaka koa izy ireo a. Ty lalana fahafolon'izareo ity no andaka baolina. Hitantsika moa dia misy mpilalao anankiroa moa izy manoloana ny baolina amitataka eto. Hitantsika moa izay zavatra tena ho ataony izany fa misy joueur soloina sady a. Hors cadre, niakatra ambony. Niakatra ambony. Makany amin'ny Melvin Adrien ny baolina. Makany amin'ny Melvin Adrien ny baolina. Saotratsika maromaro tsika ny connecté. Miakatra amin'ny baolina. Papasy mamerina. Jérémy Morel mampiakatra. Ao indray ary. Hoe misy manontany nareo hoe télé an'izany mandefa an'io. Tsisy télé mandefa an'io fa izay mahatonga any ambany fanampina teto amin'ny Facebook eto. Okalo ihany nandefa anazy fa raha te hiteny amin'ny namana nareo dia teneny fotsiny eo amin'ny page-ny Okalo mandeha hoe dia na amin'ny page-ny live. Ok, merci laissez. Alefa alefa. Mpiakatra Marco any amin'ny sisiny any. Mipetraka tsara mihitsy a. Bastien lasa mivariana indray aloha any amin'ny ilany any. Ny amin'ny ilany ankavia. Voaka ho torantsika malagasy baolina amin'izao fotoana izao a. Mamerina manamboatra. Marco tonga dia mahazo voany a. Iakima mamerina ao amin'ny Bastien. Feno baolina atsika malagasy any aty amin'ny Papasy. Ny baolina aty aoriana. Atsasa manino kianja. Verina aty amin'ny Papasy Morel. Eo mitsipiky ny manasaka ny kianja mihitsy izao ny baolina hodikodin'ny Bastien sy Bolida. Bolida mitondra baolina. Bastien mandeha Bolida ihany a. Tsara les jeux, tsara les jeux. Alexandre mitondra. Mahatsaka Alexandre voaka ny baolina. Corner angamba izany a. Je pense corner izany. Ok, ok. Misy manontany hoe afaka asiana replay ve azafady ozy izy tena tsy afaka asiana replay tompoko fa izao mba vitantsika izao mba ny fifanampiana tampotampoka tamin'ny hariva teo hoe ohatran'ny tsisy ny amin'ny télé fa ndao hifanampy kely tsika rehetra rehetra. Eny ary. Fa ho an'izay voatonga dia ny score tsika amin'izao a dia ray ho antsika malagasy. Nafaty indray tsika malagasy a. Nafaty indray tsika malagasy a. Tao anatin'ny corner no nafatesantsika. Ouais, aí mo efa niova ny score. Kely ilay baolina anaty ao Jineka. Bolida moa nandaka corner teo a. Fa tsy haiko izy napitra anazy teo. Luc Aramaina lah dia izaka ny napitra an'ilay izy teo fa hitanao izy napitra an'ilay. Tazako fa avy aty amin'ny terrain ilany koa dia raha ny zoom dia tsy tazana ilay. Ok. Fa Bolida no nipitra an'ilay corner teo a. Ouais, tu sais, c'est faut me connecter. Barea est à 2, FC Swift Hesperange est à 0.
On arrive à caler en fait les adversaires, ny adversaire voakaletsika anatin'ny moitié de terrain foana. Nos défenseurs font un très bon travail, mitazona an'zareo ampovoany eo. De côté gauche foana no matetika iakarantsika. De ny attaquantsika moa zany vaovao zay vao milalao miaraka amintsika. Mbola ho présenté ny radio indray izy rehefa eo. Ho an'izay mbola vao zao vao manaraka ho présenté-na kely izy rehefa avy eo izy vaovao. Zay vao nisy attaque be. Merci Melvin Adrien, merci Melvin. Ok. Miezaka manao attaque izy fa tsy mahavaky atsika. Verina nidina ambany mihitsy bolida. Mihazo baolina faute bolida. Sy faute zareo bolida faute tamin'iny faute bolida. Faute bolida. Manararoatra kely mametraka baolina izy. Mipresenté aminareo ny mipresenté ny baolina antsika ato dia i Rado de Iandimo tsy de hoe mahay baolina be de misaotra ny Asep manohana an'izy fandaharana izao. Misaotra ny Asep manohana fandaharana de misaotra ny koa ny Chips Karepoka. Merci. Lasa ny coup franc nataony en deux temps manodikodina izy tonga de avatsika ny baolina. Yakim tonga de nahavo contre an'izany baolina zany. Yakim moa zany raha jerintsika ohatran'ireny mahita ny Lukaku entsika. Be fatana tsara izy fa manana vitesse tsara ihany ny dala raha jery azy Alexandre koa somary be vatana ihany le divantsika. Le vaovao zany izy le amin'ny sisiny ankavanana manohana an'ilay attaquentsika. Verina kely atao kiantsika mizaka miataka zareo centré any ilany ankavia izy no miezaka mandasaka baolina very baolina atsika malagasy zany non voadona atsika izy teo voadona atsika izy teo corner va voadona atsika izy teo contre corner première corner ho an'ny zareo luxembourgeois de ho an'izay vao mirejoindre atsika de ny score avery kely Barea 2 FC Swift Hesperange 0. Miakatra ny contre atsika zoom kely azafady Luc hoe fa tsy mahita izahay. Tsy mahita an'ilay attaque zay. Merci beaucoup Luc. Merci. Ryan manome any Alexandre lasa somary nakasisy ny Hakim tsy nahazo ny baolina. Niakatra ambonimbony koa amin'izay zareo luxembourgeois. Way! Misy tsy fankazahoana kely ny défense atsika sy Melvin. Izy moa i défense arrière gauche tsika io zany. Silvio io. Silvio io. Ok. Fena Morel amin'ny baolina. Morel manome any Bastien mampiakatra. Verina ny Bastien baolina mijery namana izy maro miakatra ambonimbony kely mamoaka ny vavy lasy voavy mila an'ilay fitapitaka kely eo ampovoany ao zay voavaka mahafinaritra azo adversaire baolina. Lasa kely loatra le daka le lancement ny voavy fa c'était pas mal. Kim lasa somary mihetsiketsika loatra dia any adversaire amin'ny baolina amin'izao miezaka mametraka ny jeu amin'izay zareo kanefa ohatran'ny mety radantsika foana ilay izy fa tsy tafavoaka mihitsy izy. Izy mitady namana izy aty amin'ny défenseur mahafinaritra Kim pressé foana Alexandre koa mahafinaritra mihitsy. Mila efa ipressé izay ny anankiroa amin'ny sisiny dia tokony miakatra ny eo afovoany fa lasa very maina ilay simina. Mahafinaritra sy fakany raha ihany baolina any amin'ny sisiny izany madio be mihitsy Mako mitondra baolina eo afovoany eo mamakivaky ny kianja mahita ny Ery Bastien mamoaka ny amin'ny Silvio any amin'ny sisiny any mitady namana mahazo ny voavy kely miverina ao Silvio
Tadinana mamerina aty ambany mihitsy aloha, mandamina amin'ny baolina. Morel Bapasy, Bapasy Raianna Bapasy, verina amin'ny Morel, verany amin'ny ankavian-kianja amin'ny baolina. Mitady nama Morel ao afovoany, mahazo any Bolida, verina ao amin'ny Morel ny baolina, mahazo any Silvio mamerina amin'ny Morel ihany, miezaka manodikodina sady maka aina moramora, mamadika be aty amin'ny sisiny ankavanana, mahazo any Raianna mamitapitaka mitady namana mandatsaka, very ny baolina. Mahafinaritra mihitsy ilay makamakaina dia tairina tampoka izy. Izay fahaizany zala manetsiketsika izay aloha izany dia izay mihitsy nge no mahavakivavin'ireo vahiny amin'ny malagasy. Kelikely fa mihetsiketsika mibitabitaka mametrapetraka kilalao tsotra nefa efikasy. Zareo Luxembourgeois zao ny dégagé ny baolina amin'izao fotoana izao. Tsy mahita atao elaela ny défense ny goalan'izy ireo satria tsy mahita namana mandatsaka aty amin'ny manasaka ny kianja aty, voaka ny baolina. Zareo Luxembourgeois mitondra ny baolina amin'izao, miezaka miplacer ihany koa izy, manodikodina, miezaka manao jeu rapide kely kokoa amin'izay izy. Tsy afaka manila ny kianja izy, tsy mihoatra ny centre mihitsy izy. En fait, les milieux an'zareo ny hitako ohatran'ny tsy efficace zany. Dia les défenseurs antsika koa moa tsara, les défense antsika tsara. Somary fenofeno ny milieu antsika satria Ery Bastien zany tena mobile be. Avato amin'ny droite izy mivadika gauche, avato amin'ny droite mivadika gauche, dia mahazo place malalaka be zany Marco sy Bolida mandamina ny jeu eo ampovoany. Hitako hoe mahatantsika zavatra be ilay mobilité Ery Bastien eo ampovoany eo, satria nanao attaque placée zareo adversaire dia vaky foana. Zany zao Ery Bastien manosika, tsy afaka miala mihitsy izy. Miezaka mandatsaka izy, dia vaky ny Morel eo ampovoan'ny kianja eo ny baolina. Miezaka ihany izy eny amin'ny zareo ihany ny baolina, any amin'ny sisiny ankavanana any izy miezaka manodina, mamerina aty anaty, vadika aty amin'ny ankavia indray ny baolina amin'izao fotoana izao, verina any amin'ny centre. Izy ihany mitondra, zareo menamena mitondra, miazakazaka mafy ny numéro 7, mandaka eny amin'ny lohan'ny Bapasy zany, larana 2-telopolon'izy ireo. Défense, bravo. Tsotsotra verina any amin'ny Melvin, passina any mandaka mafy Melvin, mahazo any Hakim mitady namana, azo zareo Luxembourgeois ny baolina, verina aty amin'ny atsasan'ny kianja indray izao baolina. Ireo Barea fa ireo Malagasy dia efa tafaverina aty amin'ny tanitsika aloha izy amin'izao. Miezaka moramora zareo Luxembourgeois manodikodina, manao pressing miakatra ambonimbony amin'izay. Hakim sy Bolida mahafinaritra, tsy maintsy miverina aty amin'ny goalan'izy ireo. Défenseur à droit mamerina ao amin'ny goal, manodina aty amin'ny ankavia indray, tsy dia mahita solution mihitsy izy fa manodikodina eo ihany satria miakatra ambony amin'izay. Joerantsika Ery Bastien efa tafakatra aty ambony ihany koa, manosika dia manosika, azo voavy mamea amin'ny Bolida mamerina amin'ny Hakim, mandatsaka moramora amin'ny Alexandre nefa veriny bola tompoko. Puissance kely. Moramora loatra ilay passe ilay taka dia tsy afaka azon'izy ireo ihany. Manodikodina ihany zareo Luxembourgeois, défenseur, tsy tafavoaka mihitsy izy fa mafimafy ny eo ampovoantsika. Miezaka izy mitady namana, tsy mahita namana izy ireo. Verina défenseur foana ny baolina andihanao. Oui. Ao tsara ka, ao tsara. Anao fitana. Alefasy mety tsara rado. Misaotra ny rado mihitsy aloha fa mpampiantso teo daholo izay teo hoe ndao mba hifanohana kely ny ekipa malagasy tsika dia mba nampiseho ny rehetrarehetra. Miezaka mandamina ny ekipa adverse. Lasa tsika indray ny baolina. Centrage. Tratra ny goal.
Voavy miezaka mandatsaka zany le hoe centre-tir mahafinaritra zany fanandramana voavy satria hitan'ilay goal somary mivoaka kely dia nandramany. Verina azontsika malagasy ny baolina papasy manome amin'ny bolida Morel verina midina papasy. Za ohatra mahita ny Dimitri ry amin'ny sisiny riny tonga dia miakatra aty amin'ny atsika zany Alexandre miady ao amin'ny sisiny ao Ryan azony zareo ny Luxembourgeois ny baolina. Eo amin'ny défenseur foana io baolina io miodikodina ao ny défenseur an'zareo menamena amin'izao fotoana izao tafavoaka mihitsy. Mahafinaritra mihitsy ilay pressing ny Ery Bastien eo ampovoany eo tena tandremo zany ry malagasy fa arana faharoa amin'ny telopolo mandehandeha be mihitsy io lalàna roa amin'ny telopolo io. Raha voataraikiraiky ambony zany Ryan aloha dia lasa kely numéro 30 zalahy iny. Tandremo Ryan faoty Ery Bastien mamitapitaka tsara mihitsy eo voany eo lasa kely oentin'ny Alexandre baolina avantage antsika malagasy zany misy faute ilay izy teo afetiny sotsofo ilay arbitre ilay faute eo tokony tonga dia nalefany zavatra efa tao amintsika amin'ny baolina. Ryan mamerina any amin'ny Melvin mamehany Jérémy Morel mamoaka any amin'ny sisiny ankavia Morel tena ohatry ny Dimitri Calouin io amin'ny sisiny ankavia io raha izao fahitako azy izao. Dia mahazo ny Ery Bastien bolida mamoaka aty amin'ny sisiny ankavanana Ryan mandatsaka ao ampovoany tonga dia amin'ny ataka antsika verina amin'ny Alexandre. Mahafinaritra any amin'ity filet any aoriana ny baolina no voadaka ny Alexandre iny tsara be ilay ataka teo bolida Ryan Alexandre Ryan Hakim Alexandre nizaka nandaka fa very ilay baolina tsara fanafihan'ny malagasy teo tsara tena tsara mihitsy izy teo. Défenseur foana reto Luxembourgeois tsy mahita solution mihitsy izy ho alefaiza ilay baolina mamerina amin'ny baolina izy ao presseny Hakim tsara mihitsy tsy afa-miala izy. Mijery eo raha ny tsy tazako dia mahita. Manontany Léon hoe iza ny mandresy ho anareo izay vao tonga ny gasy izao ny mandresy 2-0 2-0 zao antsika malagasy tsara be ny jeu antsika malagasy amin'izao fotoana izao. Bolida nodikodina Marco tsy azony Alexandre ilay baolina raha avana. Any amin'ny goal ny adversaire zany amin'ny goal Luxembourgeois miakatra tsy moramora amin'ny défenseur an'zareo miezaka mandamina izy nefa ny pressing antsika dia impeccable. Pressing ny Bastien, pressing ny dia eo zareo tsy mahavita mampita baolina mihitsy izy eo. Tsy mahavita mihitsy izy ka tsy mahavita voaka fotsiny baolina voalaza moa fa fitoantsika malagasy amin'izao fotoana izao zany fa mahafinaritra moa ny rakoraka ataon'ny malagasy eo amin'ny kianja ao.
mbola tsy mitonka. Isaky ny tady kely indray numéro 32 zareo ty lehilahy faharoa amby telopolo ty tsy mahavaky any mihitsy reto tsy mety mamoaka Rayana Papasy Papasy mitady namana ampovoany eo mahazo Marco mamoaka any amin'ny sisiny ankavia mitondra an'izany baolina zany namantsika mandefa mivoavy mafimafy izy azo mivoavy ny baolina mitady namana voavy zareo menamena moa dia efa tafaverina aty amin'ny kianjany avokoa amin'izao fotoana izao mamitapitaka very ny baolina zareo luxembourgeois mandefa ny ilany ankavanana izy amin'izao fotoana izao izay efa preseny bolida sahady azy ireo ny baolina mandaka izy mamadika lalana aty amin'ny ilany ankavanana indray izy ireo azo ny Alexandre manome amin'ny bolida vera aty amin'ny Melvin merci Melvin manome ny Papasy bolida Papasy Morel mitady namana mahazo amin'ny voavely mamerina eo aoriana eo mahazo ny Morel miverina moramora mitady namana Morel mitady hamadika aty amin'ny ankavanana aty azon'ireo défenseur eo ampovoany eo zany ary tsy afa-bela satria bolida dia efa manembatsembana eo foana ezaka manodikodina indray zareo luxembourgeois mahafinaritra mihitsy ty attaquant-ntsika ity fa tsy mipetrapetraka fa dia mihazakazaka mipressehan'izy ireo défenseur an'izareo luxembourgeois miezaka mandaka izy fa tsy mahavita ninina miverina aty amin'ny Melvin baolina Melvin Papasy Rayana Papasy azo any Morel mandroso miakatra tady nama Morel ao afovoany eo mahafinaritra Marco mavita mamelatra aty amin'ny sisiny aty Yakim manome amin'ny bolida mafy loatra azo ny Alexandre zany manitsaka Alexandre poto zany poto dia tonga dia mivoaka ny gardien ny baolina iandianao fitenena averina kely fotsiny score fa be dia be nanontany anao en commentaire teo hoe iza hono no mitarika Barea 2-0 ankehitriny no mitarika ny izao baolina izao. Touche ho antsika Jérémy Morel mitady namana hanao pasy lavalava non tonga dia eo ampovoany miverina eo aminy ihany miakatra tsy moramoritsika tonga eo amin'ny ligne médiane tafiditra contretsika fa tsy tafavoaka mihitsy ilay adversaire raha vao ambony verina aty amin'ny défense aty foana ny baolina défense izy verina misitona amin'ny défense izy nodikodiny eo ihany izy laharana fahafito aty moa dia lasa nidina ambany be aty aoriana mihitsy manantona ireo défenseur satria tsy mahazo baolina mihitsy dia miakatra any ambony any izy miezaka nodikodina zao ty attaquant indray ty fa position tena anankiray fa tsy tany tsara ny défense atsika Papasy bolida Marco bolida tady namana aty amin'ny sisiny mahazo any Rayana miakatra tsy moramoritsika bolida Rayana Papasy miezaka mitady namantsika sady misintona azy ireo mba hidina aty amin'ny kianjantsika aty sintonina mihitsy izy Papasy tonga dia mandefa tamika ny Alexandre azon'izy ireo ny baolina fotra mitaky aty amin'ny sisiny ankavian'ny kianja aty izy miaka mandatsaka ao ampovoany fa tsy azon'ilay attaquant-n'izy ireo io fa mbola anazy ny baolina amin'izao fotoana miezaka mandatsaka fandroa izy fa azontsika moramora baolina ame Morel amin'ny loha makany amin'ny Melvin mahafinaritra mihitsy tena manana fitoniana tanteraka tena
manana sérénité tanteraka ingarainy sang froid ampovoany eo tsy roparopaka mamerina moramora ny baolina ny amin'ny gardien. Bastien Marco mahita ny Ryan aty amin'ny sisiny ankavanana aty. Ryan mamerina ny basy. Zareo luxembourgeois eo ampovoany ny baolina zao ary hors-jeu izy tsisy défenseur zany namana. Mbola misy eo amin'ny 7 minitra eo zany ity mi-temps voalohany ity partageo amin'ny namanareo zay zany mbola eo amin'ny 7000 personnes tsika miara-mijery mbola andao anohana ny Barea partageo ny live tsika. Mbola misy eo amin'ny 8 minutes eo ny jeu atsika amin'ny première mi-temps on maîtrise ny score tsika ho an'izay voatonga 2 pour Barea 0 ny FC Swift Hesperange. Eo amin'ny atsasa-manila kianja baolina amin'izao fotoan'izao an zareo menamena trany dia défenseur central an'zareo luxembourgeois numéro 25 ity moa zany miezaka mandamina foana ary eo aminy foana ny miverina io baolina io satria izy no mijery izay ho nefa raha tena mahitsika dia mandefa ny défenseur central dia miverina ao aminy io foana ihany. Any amin'ny sisiny ankavanan'ny kianjan'izy ireo izy izao no mitondra ny baolina mamerina amin'ny numéro 25 aty foana ary izy no mitady namana miakatra tsy moramora maka aty amin'ny sisiny ankavian'ny kianjan'izy ireo aty mandatsaka izany défenseur zany ary tonga dia azo melvinina moramora. Ryan tonga dia milalao baolina ao ampovoany eo pasy an'ny Bastien miakatra mamakivaky ny kianja maka aty amin'ny sisiny ankavanana aty azo ny Hakim amin'ny baolina. Hakim manome amin'ny Bolida mitady namana mahazo any Marco mijerijery mihodinkodina miverina ny Bolida makeo akaiky mahazo ny baolina lancé any Hakim. Ryan manodikodina baolina Ryan takatra any ambony miverina ao amin'ny Bastien izany baolina izany Bastien Marco mijery namana Marco Bolida mamitaka ary tena ihodinkodina ny Bolida mihitsy ty lahara fahafito ty veriny Bolida ty Morel mandaka ny voavy azo ny défenseur an'zareo ny baolina mahafinaritra Bolida miady mafy Ryan tsy verina ny baolina zany Bolida sy Ryan tsy mamela mahazo raisina any aloha fa dia mampiseho geste fair play mahafinaritra Bolida mpitandreman'ny arbitre moa hoe avertissement fa somary mafimafy kely ny fifandonana an'zareo luxembourgeois ny baolina amin'izao fotoan'izao manodina indray ary amin'ny ilany ankavanan'ny kianjany ary izy verina ato amin'ilay laharana 5-20 hatrany ny baolina izy no mpandamina ny baolina mijery namana izy aiza no amena aty tsy hita izay solution ohatry ny mafimafy reto omby malagasy reto dia manodina izy verina any amin'ny baolina an'zareo luxembourgeois ny baolina ary Hakim dia tsy manaiky mihitsy fa dia mipressé foana tsy mijanona. Azontsika malagasy indray baolina amin'izao fotoan'izao Marco manodikodina ny baolina ao ampovoany ary tonga dia mandefa Alexandre aty amin'ny sisiny ankavanana aty voakontre ny défense an'zareo fa azontsika ihany ny baolina Hakim mahazo ny Bolida mandatsaka ny Alexandre misaotra mitsoraka ny baolina an'izy ireo fa raha parady mahafinaritra mbola eny Totsier Bastien ihany baolina amin'izao fotoan'izao voaka ka lasa an'zareo amin'izay balogol ho antsika izay vao miditra na izay mitiantany score le score Barea 2 FC Swift Hesperange 0. Il nous reste à peu près quelques minutes, 2-3 minutes à jouer. Misy manontany inona ny tsy navantana amin'ny TV amin'ny baolina na za koa ary mba gaga madama. Tsy miankina amintsika eny madama. Tsy miankina aminay io. Sy ara mba nitatsika fikanaovana fampifalianantsika rehetrarehetra reto. Mahafinaritra mihitsy moa zany le sang-froid ananan'ireto mpilalao reto tsisy pression mihitsy zalahy manodikodina baolina ao ampovoany eo. Morel mahazo any Marco maka aty amin'ny sisiny ankavanan'ny kianja aty Marco amin'izao fotoan'izao
Mamerina eo amin'ny Papasy a. Papasy Marco a. Rayana moa zany efa tafakafakatra ambony a. Mahafinaritra mihitsy Alexandre maka an'izany baolina zany, miverina eo ampovoany eo ary sakana ny bolida faute an'zareo luxembourgeois. Misy permutation kely nafinaritra teo raha nijerynareo Rayana niakatra ambony Marco naka sisiny akavanana, i Alexandre niakatra teo ampovoany eo amin'ny plasin'ny Hakim ary Hakim naka sisiny kely somary nanao ny excentré kely. Hitako hoe le mobilité le joueur ohatr'izay mihitsy ngeny mampatonga an'ilay baolina antsika malagasy tsy zakan'ny olona. Raha manao zavatra tahaka izany zany tsika dia mikorotana mihitsy satria baolina zareo européenne somary carré tsy maintsy manaraka an'iny placement napetraky ny entraîneur zalahy malagasy nefa raha ny consigne du puits zany hitako hoe manana fahalalahana kokoa, manana liberté kokoa ny joueur malagasy afana milalao. Rayana manome amin'ny bolida manome amin'ny Marco eo ampovoan'ny kianja eo. Marco sy bolida joueur anankiefatra tazona joueur Marco faute Marco. Faute. Verina tsy moramora aty amin'ny kianja aty amin'ny misy atsika aty avokoa ny joueur malagasy amin'izao fotoana izao na ny avant de pointe-tsika ara dia midina aty ambany miandry ny consigne gardien de but marquage tena marquage à la culotte muratsika dia joueur anankiroa napetraky Melvin Adrien mandatsaka izy ireo. Nisy nanome teto fa azony Melvin moramora izany baolina zany ary mandamina izy tsy mikoropaka mihitsy, miverena moramora nareo maka plasy mena ny Morel izany baolina zany Mbola misy 4 minitra Luc ao amin'ny terrain ao? 3 minutes, 3 minutes. Ok. Mbola manana 3 minutes. Ery Bastien monona baolina. Marco mahazo aty amin'ny Rayana Marco mandefa ny Alexandre ary Alexandre koa botabota kely fa matanjaka tsara mihitsy amin'ny sisiny akavanana iny. Mihetsiketsika izy, mandroso miembotra izy tena manodikodina baolina mbola tsy very atsika malagasy azon'izy ireo ny baolina. Mampiakatra moramora izy any amin'ny sisiny akavanana ny kianjan'izy ireo manodikodina moramora miezaka mitady izay fomba hamakina an'ity rindrina be malagasy ato aoriana ity kanefa ilay défense efa miverina défense en bloc ilay ato aoriana ato. Mahafinaritra mihitsy ilay mahita maso ilay ligne apetraky Voavy, i bolida Marco Alexandre, izay ny ligne défensive voaloha. Ny ao aorianan'izay Rayana, i Papasy, Morel dia i Sylvain moa ilay ary amin'ny sisiny ankavia ary. Veo ilay nitenentsika teo. Fa iny ilay ohatrany hoe surtsika fa ho jerevantsika moa rehefa aveo. Jerevantsika rehefa aveo fa raha ny vatany aloha zany dia somary lavalava, tsy dia mbola hitako tsara moa ty Sylvain ty fa touche ho antsika. Azo zareo luxembourgeois baolina mandatsaka ato ampovoany izy eo amin'ny bloqué ny défense mitarainy izy hoe voalatsaka tsy nahavoadaka le attaquant luxembourgeois. Azony Ok, rehefa aveo Luc mba tenenao anay hoe izy avy le buteur teo satria tao amin'ilay chauffourette tsy fantatra hoe iza zany attribuena an'iza le buteur. Alexandre le napaty faharoa teo. Alexandre. Ok. Mandaky baolina. Tsara zany nganga. Tsara nama. Soraka ny baolina fa tsy zany dia bye bye. La tentative était bonne. Tsara. Eo ampovoan'ny kianja ny baolina amin'izao fotoana izao mamerina ty amin'ny Melvin ty tsika. Mandamina moramora Melvin Papasy mitady namana mahazo amin'ny bolida Bastien Alexandre Papasy miverina ty ariana ty amin'ny Morel mamadika ny lalao ary amin'ny Silvio ampiakatra ato amin'ny Voavy mahitapitaka
voaka ny baolina. Atsika malagasy ny tosika amin'izao fotoana izao an. Raikitra tsika. Ndraikitra kely Luc manao izy ihany. Ndraikitra kely ny sary efa akaiky mi-temps tsika izao an. Misy vatapana kely ny avy any aminy. Izay efa miverina ny sary. Mbola bolida foana ny mameny eo ampovoany eo an. Azon'zareo adversaire ny baolina. Miezaka ihany izy fa tena tsy tafavoaka mihitsy an. Tena mitaraka. Première mi-temps. Mi-temps ny baolina. On se sépare sur le score de 2-0 pour la première mi-temps. Alexandre ozy izy rado no nafaty teo. Alexandre le nafaty an'ilay baolina faharoa. Mila verifiana kely fa raha ny fahitako azy aloha dia Alexandre bolida ny nanao an'ilay corner. Natao bolida en deux temps ilay izy, bolida babasy dia nandatsaka bolida dia lohan'ny Alexandre no nahafaty azy. Izay aloha ny fahitako azy teo an. Oui. Ho antsika rehetra izay connecté miandry ny deuxième mi-temps tsika. Misaotra antsika rehetra izay nandefa pronostic tany amin'ny voalohany tany dia no mireagir en direct koa be da be mihitsy top Barea. Misaotra ny rado izay ny commenté ny match teo nafinaritra dia nafinaritra. Dia za mba mangataka tsy haiko ianao rado fa Cédric elaranga raha maheno ianao Cédric. Zao nge mampime. Zay Cédric io fanena tamin'ny atoandro tao amin'ny Lasity. Ohatra samy tsy tonga saina mihitsy fa dia ohatra ny hoe dia samy ninan-kanina teo moa zany. Fa ianao mandefa message io vao tonga saina hoe tsika ity tokony hanao commentaire na match kely raha riva. Dia gaga hoe aiza indray ngarainy. Tsy haiko hoe lasa aiza ngarainy. Tamin'ny farany koa izay izany zao fa misy tonga Luc angamba ny tonga tsy haiko raha nahazo joueur akaikikaiky izy sa lasa tena tonga dia niditra ny joueur. Lasa avoaka le joueur dia tsy tratra mihitsy fa ohatran'ny andeha isika kely ery ambadika ery. D'accord. Teneno ihany raha ohatra ka mahazo zavatra akaiky. Mais bon, mety any amin'ny farany ngamba fa eto aloha mety tsy azo anazy. Mahafinaritra izao zavatra ataon'ny Luc izao tena cross mihitsy izy mba ezaka ny azy. Hoe mizara fifaliana ho an'ny malagasy izao Luc tena Eika fotsiny film fijery tao amin'ny rehefa maizina ny aminareo leny io terrain ilalaovan'ny zareo io satria avy be ny orana teo talohan'ny teo ataoko hoe talohan'ilay match avy be ny orana. Hoaizinareo izany ry Luc? Any antsika hividy tsisy bonbon anglais ny any. Hividy crédit va lany le Facebook. Lany le Facebook dia miresaka crédit ala. Dia ny tompon'ny crédit tompoko dia IACP Madagascar izay isorana manao an'any etsiketsika eto. Avela lahy hividy crédit fa izay commenté eto ranga. Aloha avoaka koa aloha. Ampidirika ihany la rehefa avy eo. Misaotra antsika rehetra connecté rehefa avy eo ndray tsika mipartage mbola 5000 tsika miaraka connecté izao aloha na amin'ny page ny kaloha na amin'ny page ny live latsaka hatramin'ny entana to. Dia aloha antaniko kely aloha antaniko kely andia ahoana fahitanao an'ilay baolina kosa aloha Za kosa aloha tiako le attaquant vaovao reo tsy hoe tsy tiako ny taloha fa tiako ny jeu an'zalahy satria tena mahay mandamy ary isaky miakatra tsika dia latéral gauche foana ikarantsika. Ataoko hoe deux fois amintsika niakatra via ny latéral droit fa ny asa ataon'ny zalahy ary amin'ny latéral gauche ery reveko. Morel vao mahazo bola tonga dia miakatra ary amin'ny tifitra ary amin'ny Paulin ary dia tena tiako be. Ary le jeu ny marina mihitsy ny tenenao fa le jeu an'ilay milieu anankiroa Bolida sy Marco. Bolida sy Marco moa ilay izy teo dia Bolida dia Marco dia Herbastien eo ampovoany eo. Tena la balle elle bouge beaucoup, on la perd pas, tena reveko rangaha zany.
reveko zany. Eto mantsy misy ny pro Mahafinaritra ilay izy. baolina ito dia misy ny mba pro any mijery fotsiny fa tonga dia mankafy be. Tena Tsy haiko nareo mety. tsy pro baolina fa tena tia baolina be mihitsy. Tia baolina be ary tena mahafinaritra mihitsy le miresaka mahakasika an'ilay baolina zany, manitatra an'ilay kolontsaina izay mba kely ananana. Satria rehefa miresaka ny hafa dia mahafantatra zavatra hafa ihany koa zany ianao, ahafahana hoe mampandroso. Ohatran'ny nahita olona ve Luc zany? Tsy nahita izy kay. Mbola tsy nahita ka, mbola tsy nahita izy. De toute façon zao aloha tsy any amin'ny coulisse tsy voazonao zany ny olona. Fa lasa nijery Facebook izy hony. Satria lany ny Facebook isaorana be tabe Luc. Isaorana be tabe Luc. Dia Mahafinaritra mihitsy miezaka izao. miantso namana hafa zao Kalofa Cédric aloha voalohany. Aiza ianao Cédric? Cédric Javojotombo. Somary resaka kely an'ilay resaka kely an'ilay anna resaka kely an'ilay ino izy teo? Resaka kely an'ilay les bons antsika, les remplaçants. Tsika anie mbola manana zavatra mahafinaritra be ao e. Mbola manana fontaine tsika ao Mbola manana Areza zoo tsara. fa ny hoe ho an'izay tsy mahalala tokotra ny mba teneniko kely, i kapiteny kapiteny. Il s'est blessé il y a 3 semaines dia tsy nilalao izy fa mino fa Abel Anissé ohatran'ny somary nisy déchirure kely zany izy il y a 3 semaines teo tamin'ny entraînement dia pendant 3 semaines non pas il y a 3 semaines mais il y a quelques jours dia lasa pendant 3 semaines aloha izany tsy milalao kely. Fa mety milalao izy zany contre ny Burkina, mety je sais pas ho ataony Dupuis. Burkina aloha izy Fa mbola tsy effectivement milalao amin'ny latsinainy. Ouais, mbola tsy milalao amin'ny latsinainy fa après zany. Ny ao aoriana izy no milalao fa ny amin'ny latsinainy le 13 manko ny Burkina Faso ilay any Maroc izy teo raha tsy diso any Maroc ilay baolina natao. Ya. Dia mbola manana ny Dimitri Calouin tsika remplaçant manana ny Mario mbola misy any William Gros ihany koa mety ho andramany Dupuis io amin'ny deuxième mi-temps io raha fahitako azy dia toavina possible koa Dabo ampilalaoviny amin'ity match ity. Za mieritreritra an'izany hoe asaina makaina kely aloha izy teo i Melvin dia ampilalaoviny kely Dabo. Fotoana manko izao tena hoe hitsapahan'ny Dupuis indray zany après an'izay izay mihitsy après an'izay 6 mois de confinement zay zany. Sady efa hita hoe tsara ny jeu an'ireto. Les formations voalohany nataony ity zao efa hita hoe tsara mihitsy le tant en défense qu'en attaque au milieu. Ka izay ny afetseny Dupuis. Tsika manko izao tsy ao Carolus fa raha reny sary reny zany raha reny sary reny zany izao dia mety be ilay plasin'ny Hakim manao pointy raha anao an'iny 4-3-3 iny dia Carolus no maka amin'ny plasin'ny Paulin ao ambony eo. Vao avy Paulin manko mihazakazaka fa Carolus zany miampy an'ilay somary joueur de contact agressivité kely manana daka tsara koa izy dia hitako hoe mahafinaritra ny any eo ambony eo aloha zany raha reny banda reny. Raha ny hitantsika teo zany dia Marco zany somary maka plasina 6 somary récupérateur nidina ambanimbany kely izy nanao ligne axial eo ambony keliny teo zany lalaina i bolide dia Bastien tena mobile be, tena mahafinaritra anahy mihitsy eo ambonin'ny bolide. Tena tsy hitanao mihitsy hoe maka izy Bastien, ery Bastien zany any amin'ny droite izy any amin'ny gauche mahafinaritra mahafinaritra. Manao hono Carolus fanontanian'ny olona eo ambany. Noho ny antony ilay mbola misy an'ny izao olana ara-pahasalamana maneran-tany izao dia maromaro io joueur tsy avelan'ny club izany hoe tsy afaka mifamezivezy be zany noho ny zava-misy eny amin'ny hoe izaho koa mba hamena jus kely, izaho koa mba alefaso aty andia.
le rano Le rano ve? Zany raha tokoa ny mba hitondra rano. Mangataka rano amin'ny seno. Androany seno tsy manao teky fa loza manao sakafo any zarako koa ary. mety Efa zaho tsy zany manao seno mety manao zany teky fa za sady mahafinaritra manao teky ihany. fa De manontany zany olona hitako hoe de iza hono zany ny hoe kapiteny tao. Manontany sambatra hoe de iza hono zany ny bolida ka kapiteny tao raha tsy tao bolida ny raha tsy tao kapitentsika ihany teo bolida no nandray ny rôle ny kapiteny teo. bolida ny nanao ny brasarantsika teo ampovoany teo ary izy mihitsy koa nanao ny plasin'ny ataoko hoe Vetivety raha ataoko vetivety fotsiny hoe oui alefaso andia eto moa zany tsika de hisaotra manokana ny live sy ny okaloha manao an'izao hetsika izao ahafahantsika mahita ny match iny izy fa miverina misaotra anao manokana izay eo andia nanetsika ny zavatra maromaro na ahafahan'ny malagasy maromaro vitsivitsy mahita an'izao baolina izao satria nanatenitsika zany fa moka ny televiziona nationale kanefa moa na zareo luxembourgeois teny hoe tsy hamoaka an'ilay direct an'ilay match dia mino aho fa mety izay ny antony tsy nahafahana namoaka an'ilay match satria hita hoe match de préparation ihany ilay izy tsy équipe nationale ilay équipe luxembourgeoise fa équipe ny première division Luxembourg tsara marihana kely izay FC Swift Hesperange no anaran'ilay équipe hitako hoe tsy hoe ambany ny voany fa milalao tsara ihany izy fa le milieu de terrain malagasy zany tsy nahafahany nametraka baolina mihitsy teo namaky ny vodilaharantsika. Za moa zany dia tena mahafinaritra foana miteny an'ity zavatra ity hoe tena tacticien mahafinaritra ity entraîneur-ntsika ity satria avelan'ho libre tsara mihitsy ny joueur-ntsika mampiseho ny talentany sy ny mobilité anjalao ambony ao fa ihany koa rehefa manao défensif ny malagasy dia hitanao mihitsy hoe tonga dia milahatra ilay vodilaharana anankiroa. Misy linina na vodilaharana zany ligne défensive voalohany any amin'ny apa-efatra ny kianja any miverina moramora zany i Voavy Bolida Marco dia aty amin'ny sisiny aty izy teo i Alexandre ao ambanin'izy ireo anefa mbola misy an'ilay vodilaharana farany ao amboniny surface de réparation dia misy any Silvio Morel Papasy dia aty amin'ny sisiny aty Rayane. Io bloc défensif io zany tena hitako hoe mahafinaritra mihitsy raha tafapetraka ohatr'izao foana tsy ao anatin'ny match de préparation ihany zany fa na amin'ilay match ary amin'ny azahoantsika ny lalana mitsofoka any amin'ny mondial sy ny sisa indray dia ohatry nataona mafimafy izany Zafady zafady dia hitako hoe mahafinaritra hitako hoe avitantsika zavatra be ary mahavelom-bolo tokoa aloha zany mahita an'ireny dommage tsy tena nananako firy le anaran'zareo luxembourgeois fa lasa miteny foana toery zareo menamena anlarana any hitantsika fa ny formation zalahy moa tsy mbola azoko tsara teo fa nitsika malagasy aloha zany aloha dia hitako aloha hoe mahafinaritra maika moa zany fa rehefa miverina ireo mpilalao atsika izay nahafahantsika namita an'ireny exploit tany amin'ny CAN ireny misy maromaro izy ireo tsy afaka nilalao raha tsy ho tenenina ankoatran'ny hoe i Metanira i Mombrisy iza daholo izy teo i Yamada Carolus joueur maromaro any nge no tsy
tsy afaka milalao ny tena mafimafitsika ireny a. Nefa ny ary zao vita milalao manodikodina baolina tsara ihany ny bandy kely. Za aloha faly e. Anao Andy ahoana ny hevitrao? Za tena faly mihitsy tsara koa izany hoe aorianan'iny saison ana confinement iny mafaly amin'ilay izy zany hoe tena on se retrouve eny mbola tsy haiko raha victoire na ohatran'io na fa les jeux hitako zao aloha taorian'izay confinement rehetrarehetra zay mba ohatran'ny hoe miporter espoir be amin'ny aveniran'ny football antsika sy amin'le étape manaraka zay hoatrehan'ny ohatran'ny hoe mba ho imotive troupe zany e. Après an'iny confinement rehetrarehetra iny ianao somary ohatran'ny hoe tonga dia afaka miverina indray. Aloha avetsika kely ny sary fa efa manomboka mialany ry zalahy donc averiko kely ny sary fa efa miverina ambony terrain ry zareo fa mbola tsy resahako kely mahakasika an'ilay avy aty amin'ny sisiny ankavanan'ny kianja ilay mitondra laharana fahafito angamba izy teo raha tsy diso i Alexandre Ramalingom. I Alexandre dia 9 taona koa izy amin'izao fotoan'izao izy attaquant ao amin'ny Royal Excelsior ny Virton ao a Belgique. Hitako hoe manao baolina mahafinaritra izy somary ohatran'ny hoe botabota kely zany fahitako azy, mety le cadrage Luc angamba fa nefa izy mavita miazakazaka foana ao ambony ao manalasadalana mampalasadalana voadalaharandreo. Raha mijery moa tsika ato zany atao amin'ny Facebook ato ny commentaire vao mahita an'le zao le pozin'le ato e. Zao le pozin'le ry ato dia ny commentaire an'le zavavy moa zany. Commentaire zavavy moa zany ato zany zany dia mijery mihitsy hoe tena very ny toerana Melvin. Luc mbola mute ny micronao teny zavatra ianao mbola mute mba asolo le mute fa ny mute anao izy teo tamin'ny anao nandeha mivoaka teo azafady. Mbola mute amin'ny micro anao. Dia mety be zao ny placenao amin'ny deuxième mi-temps satria tonga dia lasa mahita attaque be zay teo zay sahirana ny amin'ny attaque. Zao zay lasa mahita attaque be amin'izay. Efa mitaditady sady fivahinana hono, fivahinana indray fikambana vadiny iza indray hono, fivalexa hono ny forona zany zao. Luc, maheno ve ianao? Azafady le micro anao ny mute anao Luc. Efa manomboka ny baolina. Manomboka ny baolina? Aloha raha lehibe kely amin'izay. Oui, Luc zay. Inona no tianao tenenina dia oui, nitry Calouin, Fontaine, mivoaka i Melvin. Fandiminy ny ala zany dia 10 minitra. Ok. Asivo zoom kely azafady fa raha tsy mahita iza hay. Misaotra tompoko. Zay ilay teneniko teo tsy maintsy ampilalao Dupuis Ie, tsy maintsy hitsapan'le sasany koa izy. Misaotra amin'le zoom, Ary Ezaka nisy tabataba be amin'ity tapany faharoa ity zany satria ohatran'ny misy miteny atao Facebook ato hoe ohatran'ny tsy elaza any le miresaka. Ohatran'ny tsy maintsy manao moramora kely satria ohatran'ny miaraka amin'ny Andy eto zany dia ohatran'ny mivatravatra be eto. Zao aloha teo tsika efa presque 8000 eny mihoatra ny 8000 niaraka connecté fa lasa nisotro kafe daholo fa partage fa ndrony daholo indray zareo satria ohatran'ny lasa ny olona 5 fotsiny ve tsika miara-mijery baolina manoana malagasy. Partage azafady dia mba fenoy cœur be da bobaka be mihitsy ho an'ireto ekipa antsika ireto dia mba partage azafady le live. Aiza moa le mba teneniko ery ambany mba partage nama. Raha sy fahasoratako kely ato mihitsy. Partage nama fa iny ary soratako eo ambany mihitsy partage io dia amin'izay mba betapetsika miara-mijery dia fenoy cœur be da be fa mba mifanohana eo. Ok re Luc efa nahazo toerana ve ianao Luc? Lasa nitsangana dia amin'izay mba mobile kokoa. Ok ary. Misaotra anao. Mafana ny ato ny aty koa mafana ny supporter fa maro koa mbola mandamina amin'ny baolina ambany eo foana. Merci beaucoup. Misaotra betsaka antsika supporter rehetra ny mpitan-dranomasina any amin'ny toy ny baolina.
afaka mahazo ambonimbony kely kokoa ve Luka azafady? Mety eo amina couloir angamba ohatra. Ok, d'accord. Ambony kely kokoa amin'izay le angle anay mba mahazo azo kely kokoa zahay. Ao, iny. Merci. Zay. Zao mihitsy tena mety. Merci. Mahafinaritra Luka. Mandaka ny goal ny Luxembourgeois. Raisitsika moramora fotsiny Jérémy Morel. Ary mivoaka tosy ho an'zareo. Toujours ny baolina dia mamerina misaotra ny ACP na me jiro na me connexion na me rehetrarehetra na me toerana misaotra ny ACP amin'izao. Raha tsy teo zareo tsy afaka nanao an'ity. Eny ary mitoy ny kilalao-antsika. Miezaka mametrapetraka ny Luxembourgeois satria tsy mipetraka mihitsy ny joueur zareo teo. Misy fanamarinana kely moa avy ato amin'ny namana ato fa zay aho vao mamaky an'ilay message. Efa tsy eo amin'ny Nantes tsony Hakim hono fa efa ekipany Luxembourg indray hono zao edala. Ay marina zany. Zay marina le efa resaka tao foana hoe ato amin'ity Swift ity tena ekipa ilalaovan'ny Hakim. Dia nandeha ny resaka be tato amin'ny Facebook hoe premier mi-temps izy attaquant malgache dia deuxième mi-temps izy attaquant Luxembourg. Ay zay tena merci tately fa raha tsy nampatsiahy an'izay ianao tena adiniko tanteraka. Amin'izao fotoan'izao tsika zany dia efa mahita ny Dimitri Calouin eo ampovoany ao efa nampidiriny entraîneur izy izy no naka ny place ny 6 William Gros naka ny place ny attaquant Alexandre mbola milalao ihany izay ihany koa niditra tao Luc izy koa moa niditra teo Gros Calouin izy koa moa niditra teo mandatsaka ny lasa ny adversaire tratrana mais c'était pas mal fa mitaditsika lasa nihetsiketsika kely reto adversaire atsika reto somary nihetsiketsika kely izy fa raha ny filalao Calouin hatramin'izay moa zany le casseur ao ampovoany ao izy ny mamaka an'le place le demi-6 dia tsy izaho aloha zany tsy matahotra mihitsy satria teo Marco naka an'izay place zay dia Marco zao somary afaka miakatra kely zany rehefa mipetraka eo i Dimitri Calouin. Izao Calouin tady namana very ny baolina eny an-tongotra Calouin. Moramora fotsiny azo ny défenseur atsika izany. Calouin mamerina aty amin'ny vodilarana ao amin'ny Calouin ihany ny baolina izy mandrindra ny baolina moramora ao voaka aty amin'ny sisiny mandefa ny bolida any amin'ny sisiny ankavanana any bolida mamitapitaka mandatsaka ny baolina azo ny vodilarana zany iny indray ilay numéro 25 teo io foana no mandamina mitady namana izy ary tsy maintsy ho tedaviko ny anaran'io rehefa eo andeha izy ity numéro 25 ity fa tena d'accord 25 mandefa ao amin'ny goal maka aty amin'ny sisiny ankavia sy mba tsy ambanany Marco izy ity numéro 3 kely vao niditra ity izy reto vao niditra atsika reto ndasy fijery formation kely vetivety fijery formation kely fa tena very kely Luc ve maheno azafady? Oui, maheno. Mba ahafahany rado micorriger kely ny fisiny ato izy avy le changement teo moa azafady? Tsy haiko daholo izy teo fa i Melvin no voaka zany solony goal dia niditry Calouin, Fontaine, Gros, i Dabo. Ohatr'izay izy zay ngamba. Dia iza le numéro 3 défenseur numéro 3 vao niditra ity? Tena tsy haiko, tsy haiko. Tazako koa lery. Ty numéro 3 ty? Ty numéro 3 ty zao tena tsy hitako tsara mihitsy.
manafika moramora zareo. Larana faharoa amby telopolo iny mandatsaka baolina iny. Eny atongotry Fontaine moramora amin'ny baolina ry havana. Fontaine mahita ny Marco mamoaka any amin'ny sisiny. Bolida mitondra amin'ny baolina. Mamerina moramora atao amin'ny Marco, any amin'ny William Gros verina ao amin'ny Bolida amin'ny baolina. Bolida mandefa any amin'ny sisiny ankavanana, mandatsaka baolina ny namatsika. Azo ny voavy zany ary nivadika tosy satria nidomin'ny adversaire. Ao indray zany tekazeny gol. Larana fahavalo mamoaka ny baolina. Larana fahavalo malagasy. Misy miteny azafady, misy miteny hoe zo tsara hono le 3 raha tsy diso izy raha tsy diso moramora ny baolina ry havana. Zo tsara le larana fahatelo. Peut-être ozy izy raha liana fotsiny. Merci Ariza le larana fahavalo. Nefa be tabe no miteny hoe Silvio le numéro 3 io. Ozy izy ndretraretra hoe Silvio ny Mario Bakary. De zo tsara le numéro 8. Zo tsara le numéro 8 de le 3. Ok, merci. Mario Silvio. Zo tsara. Silvio ve io Silvio? D'après certains fa bien zany atao voavy zany. Bien zany atao voavy zany. Yes. Fitapitaka défenseur tonga de canal. Tena mahafinaritra zany atao voavy zany Zay le fitapitaka kely tedavina amin'ny voavy Paulin zay. Mahafinaritra le klasy nandakany an'le baolina Riondi tena mahafinaritra. Tena mahafinaritra rangazana, tena maty tena milay. Afana ny ata. Merci. Afa tena vrai attaquant tena mahafinaritra be le zavatra ataony voavy ohatr'ireny Satria le baolina alamilamy zala avy eo misy démarrage tampoka ataony voavy. Tena mahafinaritra. Sodra betsaka ny Monsieur Luc hony mankasitraka ozy izy amin'ny public toy ny baolina. Mandaka rivotra zareo luxembourgeois. Voavy foana zany mamitapitaka zany. Faute voavy tacle par derrière. Tsy maninona. Tsy mila tsy manao an'izany fa match amical io Tsy maninona zany match amical io fa inona ary. Tsy maninona zany ka zay mitsy le fisintomana kely ataony voavy zay. Tsy maninona zany fa hoe raha zavatra hitantsika kosa aloha tena mahafinaritra mihitsy le jeu ataon'reto malagasy reto amin'izao fotoana izao tena milay. Tena milay. Zay mihitsy le fisintomana kely ataony voavy zay. Aloha mitabataba koa atao amin'ny telefona. Nahazo carton zany le numéro 8 amin'le attitude nataony teo nitarika ady kely teo zany numéro 8 ny adivahantsika. Mahafinaritra koa le olona manao commentaire bravo anisy hony. Tena hita atao mihitsy koa le olona Hoany zay tsy malala hoe izy avy no atao mbadimbady ato Irado Rakotomalala, Luc Rakotomalala koa eny amin'ny terrain eny Luxembourg Yaondi manentanentana eny miaraka tamin'ny Asep Skarepoka zay nanampy tamin'ny logistika fananana. Miataka izy ireo lefa alatsiny Yaondi miezaka miataka izy ireo pour jeu ny attaquant miezaka namakivaky ny défenseur atsika izy fa so ihany fa tsara be ny placement vodilala na nisy nanao faute zany tato ampovoany dia miverina teo amin'ilay faute ny arbitre. Marihana moa zany fa raha ny lalàna ny fitsarana dia afaka mamerina mihitsy ny arbitre eo amin'ny action nisy n'ilay faute
na dia efa nitarika baolina ary ny joueur ka rehefa very ny baolina dia afaka mamerina eo amin'izany fotoana nisian'ny adisony izany ny arbitra. So mankotsika indraindray gaga hoe efa ahoana no efa lasa lavitra be dia mbola mamerina ny arbitra. Manana ny zo tsara amin'izany mihitsy izy. Iny indray ilay laharana faharoa amby telopolo mihazakazaka be an'izareo luxembourgeois mandatsaka ary tena tafapetraka tsara eo amin'ilay loha laharana izay tsy nahakontrôle ny baolina. Very ny baolina an'izy ireo. Manodikodina eo ampovoany Dimitri Calouin mahita ny Fontaine. Fontaine mitady namana miakatra moramora mamoaka ny amin'ny sisiny mitady namana ny Rayanna mamehany Bolida. Bolida mampiakatra moramora atao ampovoany mahita Marco mandefa ny voavy indray mitondra ny baolina amin'ny namana mamakivaky ny atsasany mamakivaky ny ampovoany kanja ary mandaka ny baolina izy tia namatsika kely zotsary tia nandaka ny baolina ity sa Silvio hitako ilay laharana fa mahafinaritra izany ataony voavy Paulin izany. Numéro 9 Ipokos ty mety ity. Joueur malagasy vao hiditra indray ato a. Laharana fahasivy a. Izy tia niditra ity Luka azafady? Sao dia fantatra lahy Luka ilay niditra io? Tinan'olona ny voavy Paulin ity, laharana fahasivy. Tabataba be koa ilay olona dia tselo ilay sao fa raha misy maheno mijery hoe firy ilay numéro 9 firy fa misy malala. Ok ary, mba tenenitsika ho an'izay malala numéro 9 dia mba teneno fa teniteny public merci ho ny vavy Paulin. Silvio zany iny Alexandre avy eo n'ilay numéro 9 samy manome ny teneny ny Alexandre efa nilalao teo ka? Efa nilalao izy ka? Alexandre efa nilalao teo, efa nisoloany bolida amin'ny plasiny. Alexandre daholo ozy ny olona nefa ato Niverina niditra indray ve Alexandre? C'est possible ve? Anao izy dia niala dia niverina ve? Ozonareo public aloha hoe Alexandre ihany io. Ozonareo public. Ok ary. Raisina erak'izay aloha fa raha mahita zavatra eny Alexandre aloha numéro 9 teo e. Fa magaganahy tena matiny zareo ny baolina. Tratra kosinga tamin'iny a. Tratritsika tamin'iny. Variana jery le numéro 9. Marina fa Alexandre le teo fa za tsy nalala hoe remplaçant izy ity a. Dia niverina niditra zany Alexandre. Nafaty baolina moa zareo luxembourgeois tao anatin'izany rehetrarehetra zany a. Efa hitany dabo ihany ny lalan'ilay baolina fa teny an-tanany mivodotra daka mafimafy kely izy teo. Marina izany fa kotrana ane io a match d'entraînement fa na izany raha tsy nieritreretiko hoe hisy mihitsy hoe remplaçant remplacé a. Hafa kely indray nataony Dupuis. Mahafinaritra ka. Fa nefa ny misy bandy tokony hanana temps de jeu hafa ihany koa nefa tsy maninona. Voninkajan'ny baolina manome aty amin'ny Rayanna manome ny veriny baolina. Verina aty aoriana ny baolina. Fontaine mandama moramora. Fontaine Morel, Fontaine mandatsaka be aty amin'ny sisiny aty a. Misaotra ny Daniana Rajao a. Reto izy izy ny numéro dia tadidio tena ezaka mihitsy a. Tazomiko tsara mihitsy ity nalefanao ity. Le numéro 3 Silvio a, le numéro 8 Zotsara. Reo le mpilalao niditra teo a. Alexandre le voaka zany dia verina niditra. Merci amin'le numéro fa tsy ampy mofisy teo dia lasa tsy afaka nanana an'ilay numéro tsika. Verina aty amin'ny Morel ny baolina mamoaka aty amin'ny Silvio mitondra ny baolina miakatra moramora
Silvio mitady namana, mamerina ao Morel. Morel manome an Dimitri Calouin, Calouin mitady namana, mahita ny Bolida, Bolida mampiakatra, ary amin'ny sisiny ankavanana William Gros moa zany niezaka nandatsaka an'izany baolina zany ka tsy nahita ny Alexandre fa mivoaka ho corner ny baolina. Tonga dia Merci voalohan'ny amin'ny adversaire. namana Eric Rabe manome any anaran'ilay laharana faharoa amby telopolo zareo FC Swift Awati Abdeliadzid. Zay zany le mpiazakazaka be an'zareo, lava volo kely ary amin'ny sisiny ankavia ary. Makasitraka ny amin'ny info avy any aminareo namana fa ity match ity moa zany dia match tampotampoka ka tena tsy dia tena nafahanay nanomana fisy fa dia misaotra betsaka hatrany aloha ny Okaloha. Zany Alexandre fa miataka ary mahafaty aratsiny amin'ny commentaire lavalava teo fa misy kafonyazo teo amin'ny milieu de terrain ary azo ny Alexandre ny baolina rehefa nahazo passe izy dia namitaka défenseur izy ary nandatsaka an'izany baolina izany ho faty. Mahafinaritra mihitsy mahafinaritra mihitsy ary tena tsy hitany goal izay natao satria plat du pied fiantso anazy sokafany ny tongony. Goal any amin'ny côté gauche no mandeha ny poahany goal iray manontolo, tongony ankavanana any sisa no miezaka nanakana ny baolina. Plat du pied nandakany Alexandre anazy aty amin'ny sisiny ankavia ilay baolina no Alexandre somary sokafany. Mahafinaritra mihitsy 2 buts zany zao Alexandre. Ezaka manodikodina baolina izy fa fenotsika malagasy ny eo ampovoan'ny kianja amin'izao fotoana izao. Marco mandatsaka ary amin'ny sisiny ankavanana ary miazakazaka mafy Ryan. Mbola tsy voaka ny baolina, mbola pressen'ny Ryan no mivody laharanao. Mbola aty ampovoan'ny kianja mahazo ny baolina Silvio very ny baolina. Manafika ry zareo luxembourgeois aty amin'ny ilany ankavanan'ny kianja aty ny baolina amin'izao fotoana izao ary mitady namana Zotsara. Mahazo ny baolina Zotsara mamitaka, mahafinaritra mahazo amin'ny Gros mamitapitaka ampovoany mitady namana, tsy mahita namana, miazakazaka mafy eo aloha ao. Centre vao contre zany, mahazo corner sika. William Gros tsy arakarak'ilay anarany fa mavita mitondra baolina miazakazaka tsara izy fa izy glady fa izy tena glady izy fa zany Zotsara no andaka ny corner amin'izao fotoana izao tsisy ifandraisany amin'ny Fleury Rakotomalala aloha ilay Rado Rakotomalala fa tsy haiko Luka Rakotomalala raha misy ifandraisany. Nataoko Rakotomalala daholo koa ny mpiara-miasa androany. Sy zoom kely raha mety ry Luka. Miezaka mamakivaky izy fa azony zareo, azontsika malagasy foana ny baolina aty amin'izao tsara amin'ny ilany ankavian'ny kianja ny baolina amin'izao fotoana izao. Misintona tanana sitany ataon'ny défenseur rehefa tsy mahazo ny vitesse-ny coup de rein be ataony Zotsara.
Silvio mamerina ao amin'ny Zotsara mitady namana, mamerina ao ampovoany, mahita ny Rayanna lasa nakaty ampovoany, mahita ny Calouin mahita ny Marco mandefa ao amin'ny Alexandre niezaka ny centre fa azo zareo défenseur, azontsika malagasy foana ny baolina. Calouin mamerina, Rayanna, Fontaine mandatsaka, miverina ao amin'ny Calouin mitady namana aty amin'ny sisiny ankavia aty, mbola ao ampovoany mahazo an Zotsara mamea Morel mahita ny Gros mandefa ary amin'ny sisiny ankavanany kianjary ny zo Rayanna mamerina, Marco mahazo an Fontaine mampiakatra William Gros, miazakazaka fa azo ny mpiandry tsato-by anjareo Luxembourg ny baolina, pasy moramora ihany izy, verina maka toerana moramora amin'izao fotoana izao i Alexandre ato amin'ny sisiny ankavia, Zotsara naka-mpivoambony kokoa, miataka zareo Luxembourgeois amin'izao fotoana izao fa azo ny Calouin moramora fotsiny ny baolina eny an-tongotr'izy ireo. Silvio mamerina ao amin'ny Dabo mandroso mitady namana, mandaka ary amin'ny sisiny ankavanany kianja, mahazo an Rayanna, mamerina ao amin'ny Fontaine mitady namana, miakatra moramora, mahazo an Marco mamadika aty amin'ny ilany ankavian'ny kianja amin'izao fotoana izao. Silvio mitondra ny baolina, mitady namana, Silvio mahazo any William Gros manome amin'ny Zotsara mamerina ato amin'ny Gros midina ambanimbany kokoa amin'izao fotoana izao, mahazo any Silvio mampiditra ampovoany, mahazo any Marco mamadika ary amin'ny sisiny ankavanana ary, mahazo an Rayanna Marco, Calouin azo ny Luxembourgeois baolina amin'izao fotoana izao ary somary nirofy ny Marco miaraka amin'ny baolina ny tongotr'izy teo, tsy maninona baolina daholo izany. Somary nihetsiketsika kely ihany ilay adivahantsika nefa mbola vao maîtrisentsika tsara ilay izy aloha ny fijeriko azy hatreto. Misy tezitra moa hoe tsy Dabo ny fiantso azy fa Dabo, ny ahy moa izany nahenoko azy foana hatramin'izay dia Dabo, alova ataoko hoe Dabo raha izay no mahafinaritra antsika. Satria depuis tsy mahay an'ilay Dabo fa hozy izy hoe Dabo dia izay moa ilay. Luka, mbola misy 5 minitra zao tsika izao any azafady. 20 minutes sisa, 20 minutes. Ok, merci. Mbola malalaka be tsika amin'izany. Silvio William mamerina ao amin'ny Calouin mitady namana ao ampovoany ao, mahita ny Fontaine azony zareo ilay ny larana faharoa amby 30 iny, mamadika aty amin'ny mahafinaritra mihitsy izany ataony Zotsara izany, tsisy very mihitsy ny baolina. Calouin mitazona ny baolina ao ambany ao amin'izao fotoana izao. William Gros mamea Morel mitady namana ao ampovoany ao. Mahafinaritra mihitsy izany ataony Zotsara izany. Merci Rayanna, Zotsara mahazo an Silvio aty ambony aty. Silvio mitemporise William Gros mahita ny Zotsara mitady namana. Eo akaikinao io Silvio, tsy mitady alavitra, mahazo an Morel mamerina amin'ny Fontaine, verina aty amin'ny tany malagasy ny baolina amin'izao fotoana izao, miakatra moramora, mahazo any Calouin veriny baolina, so ihany fa mbola eo Morel, azony Silvio ny baolina amin'izao fotoana izao ary manome any Gros aty amin'ny sisiny ankavian'ny kianja aty,
Gros mitady Azio, namana gros. mamitapitaka sotomony zareo hatramin'ny Aiza kosa alora rangahy. tsy teny an'ilay sorta ozy ay sorta sotomony izy ireo hatramin'ny sorta. Tena hitako mihitsy le lokon'ilay tao anatiny teo fa dia tena tsy mety le ataon'ilay vodalarana ary ity numéro 20 ihany ilay sitona ny tanany zo tsara teo rehefa vao fitapitaka. Mahafinaritra mihitsy. Misaotra amin'ny publika koa ambadimbadika eo fa milay be ny ataony a. Milay be ny ataon'ny Eo raha publika koraka kosa rangahy. mihitsy. Bon faute atsika izany zao io a. Mame consigne kely coach. Raha ihany ny andaka an'ilay baolina. Verina indray Herbastien. Ahoana koa ary izany ataon'ny rakotra izany. Mety ny Iza ny ala teo i Lucas Zavady? Izy amin'ny sisy Fontaine. Ay Marco. Ay Marco. Marcos Bolida zany ireo mipetraka ireo a. Miezaka miataky ny larana faharoapolo mamitapitaka ny vodilarana ary mandaka so ihany fa manao baolina tsara mihitsy i Dabo. Teneniko tsara izy teo a. Azony Dabo ary ny parady mihitsy izy ihany tsoraka namoaka an'ilay baolina teo. Donc niala indray aloha Fontaine zany zao a. I Marco ny alaka. Marco le niala teo. OK. Marco numéro 6 ny niala teo a dia Fernanitry Herbastien. Herbastien moa araka ilay resantsika teo ilay tena mahavita mipelipelika mihitsy izy eo ampovoan'ny kianja ao ary tena very mihitsy ireo vodilarana satria tena libre be izy hainy tsara mihitsy ilay poste 10 a. Rehefa miverina bloc défensif dia izy sy ny attaquant irery ihany sisa malalaka any ambony. Mandatsaka corner izy ireo. Azony défenseur malagasy zany ary miverina aty ambonin'ny tany luxembourgeois aty ny baolina, miverina aty amin'ny mpiandry tsato be an'izy ireo ny baolina amin'izao fotoana izao. Tady namana iny le larana faharoa amby telopolo dia efa larana fadimy amby roapolo izy Rolaro ihany zany moa no tena mandamina ny baolina raha fahitako azy a. Aty amin'ny faraika amby roapolo ny baolina maka ato amin'ny sisiny ato tsy dia tafavoaka ihany izy fa mamerina ao aoriana. I Alexandre moa dia manao pressing ao amin'izao fotoana izao, manery dia manery tokoa. Raha mahitsika dia zo tsara lasa niditra ampovoambony ary Herbastien ty manery ato amin'ny sisiny ankavia ity. Miezaka mame place hafan'ny les joueurs koa en fait depuis ahitana ny capacité-ny ohatry ny hoe lasa mivadika somary manao mamadika aty amin'ny 4 ty ngamba ny Mario ty raha tsy diso a. Mba meo any indray ny 4 ho an'ilay manana an'ilay liste ny joueur teo. Mba meo any amin'ny commentaire fa tsy voaraiky indray izy teo. William Grolo zany dia tena miady koa ato ambony ato. Mario le 4 Mario mihitsy le 4 a. OK. Mario Bakary. Ka io moa dia efa takin'ny mpijery baolina kitra hatramin'izay hoe mila ampilalovina izy manana temps de jeu mba hanehoany ilay traikefa ananany. Mahafinaritra moa izany fahanerena ataony zo tsara izany ato amin'ny sisiny ary mbola izy ihany no nahazo an'izany baolina izany tosy ho an'ny zareo luxembourgeois baolina amin'izao fotoana izao aty amin'ny tapany kianja any menamena izao. Tsara le pressing antsika. Morel mahazo ny baolina mame moramora ny Fontaine mitady namana ary amin'ny sisiny ankavanana ary mampiakatra moramora
Alexandre mamerina amin'ny Calouin, Calouin miverina aty amin'ny kianjan'ny Malagasy, Fontaine, Morel mitady namana, mahazo any Mario, Mario mitady namana eo ambony kely eo fotsiny dia efa mahazo any Zotsara, Gros, Calouin mitady namana, mampiakatra any amin'ny ankavanany kianja any, Ryan zany ambony zany, Ryan mandefa any Alexandre verina ao amin'ny Ryan ary ahazony zareo Luxembourgeois baolina amin'izao fotoana izao, manafika mandeha mafy dia mafy, laharana faharoapolo iny ilay nisintona ny kilaotin'ny Gros teo. Verina mihazakazaka izy ireo ary mandaka mafy veriny baolina tompoko. Marina tokoa zany ny aly Silvio soloany Mario. Izay mihitsy ilay izy teo laharana fahatelo soloany laharana fahaefatra. Bastien ao ampovoany eo mamitapitaka, olona roa azony Calouin verina, Bastien mitondra verina ao aoriana ao, Calouin mitady namana ary mandefa aty amin'ny ilany ankavia, aty amin'ny William Gros, tsara ilay contrôle, mihodina kely mitady namana, idirany ampovoany, feinte de tir, mitady namana ihany, mamerina moramora ao amin'ny Zotsara mitady ho azony adversaire ny baolina, takomy tsara ny baolina Zotsara rehefa ohatr'ireny, verina ao ampovoan'ny kianja ary miakaraporapoka fotsiny laharana fahafito ary te hivoaka rehefa voafitaky Ery Bastien mandefa ny Alexandre, azony mpiady baolina ravana. Misy namantsika vao tonga dia manontany hoe firotsifiry ny baolina, 4-1 ho antsika Malagasy, iray ho an'ny FC Swift Hesperange izay division 1 any Luxembourg. Marihana moa zany ho an'ireo namana izay tsy naharaka fa maromaro ireo Malagasy izay milalao any ivelany izay tsy afaka nanenjika nanao ny regroupement tany Luxembourg satria noho ny antony zava-misy eo amin'izao tontolo izao ny amin'ny olana ara-pahasalamana dia misy zany ireo club tsy mamela ny joueur ny hivoaka. Misy ihany koa nefa ny sisy tany ireo ekipa na firenena izay tsy ahafahana mbola mifamezivezy ka maromaro zany ireo namantsika Malagasy mandrafitra ny ekipa-pirenena izay tsy afaka milalao. Misy hoe test positif izy hono. Misy mandefa moa ato hoe ny fitenenana an'ilay Mario hoe Mario Bakary fa tsy Mario Bakary. Dia miala tsiny aloha tompoko fa sarotra be zany aloha le hoe hiady hevitra an'ilay anarana satria raha ny fanonoana ny coach azy ihany zany no averinay amintsika eto. Dia ny coach rehefa miteny dia Dabo Mario Bakary. Fa antsika samy Malagasy no miresaka dia afaka rehefa manorina ireo izao ny fitenenana azy dia tenenina mihitsy hoe Mario Bakary. Nandaka moa zany zareo Luxembourgeois fa very baolina tsy cadré ary zany raha ohatra ka manao baolina aty ny bandikely amin'ny ka tsy cadré ny baolina dia manao pompy ianao fa tsy mahita ilay tokony andefasana ny baolina, manolo mpilalao aloha izy amin'izao fotoana izao. Marina izany mila mitandrina ihany tsika fa ny Burkina Faso nandresy RDC Congo 3-0, marina tokoa izany fa izaho aloha raha izao préparation ataon'ny joueur izao marina fa tsy hitovy aloha ny tanjaky ny Burkinabe sy ireto Luxembourgeois reto fa raha izao endry dalao izao apetrapetraky ny coach izao zany dia tsy dia tena hoe anana hiafira zany raha iaona amin'ny Burkinabe isika satria ilay fahaizana mifehan'ny terrain no tena ahafahantsika mitondra ny fandresena hatrany tahaka ireny nataontsika tany exploit nataontsika tany Egypte ireny. Toy ihany ny baolina no fitenenana Andy. Toy ihany baolina za aloha mahita hoe za ohatrany te hiteny be hoe ny dépense-ny adversaire antsika somary faible nefa na izany aza ohatrany hitako mahay miara milalao na le efa joueur taloha na le joueur vaovao ohatrany hoe misy fusion, ohatrany hoe mba fusionnel ihany le jeu ny zala, ohatrany hoe efa tsara ihany zany le préparation nataony Dupuis tao ambadimbadika tao fa
Tsy ratsy mihitsy na positionnement Anzala na fomba filalao Anzala zany mahafinaritra. Ohatran'ny hoe homogène tsara ihany le équipe engany mba pasana africaine indray io pasany Burkina sy ny sisa mba tena hoe hafa indray moa tsiny somary sokasoka kely kokoa fijeriko azy raha hoe fizika kokoa zany ny d'Ivoire baolina africaine. Fizika kokoa ny baolina africaine. Izy laharana faharoapolo ty namana. Verina indray Hakim. Verina indray Hakim dia Niala indray Alexandre. Niala indray Alexandre. Ho an'ny izay tovovavy rehetra mijery asivy cœur be da be na mahoany Alexandre. Morel mamadika ary amin'ny Papasy ary Papasy mitady namana. 9 minutes 6 secondes. Verina moramora. Fontaine mahita ny Hery Bastien. Hery Bastien mamitapitaka ao ampovoany eo mahazo any Gros. Verina ny Bastien. Bastien mampiakatra aty amin'ny Mario. Mario mamerina ao amin'ny Gros. Gros mitady namana. Ary amin'ny ilany ankavanany Kianjary mahazo any Papasy. Papasy mamerina ao amin'ny Kalouin. Kalouin mitady namana. Ahazo ny adversaire ny baolina. Iny somary défaut any Kalouin amin'ilay vatany somary lehibe. Merci Hakim. Hakim mipasy mandaka. Somary ambony kely. Dommage. Tsy cadré ilay izy. Io fa nahazo cœur be da be ary ilay tovolahy tsara mivoaka teo. Voky Morel. Izay voalitra Papasy Voky Morel. Iza ilay défenseur antsika ary amin'ny ilany ary. Tena tsy tazako. Tsy tazana. Alexandre Moaty tsy mitsahatra mahazo cœur be da be. Izay ara hoa efa teneniko anao voaka indray ny Fivalex. Mihetsiketsika ianao Melvin manao kopom-bolo hafa indray fa ohatran'ny efa zany. Merci Bastien. Talonnade mahazo any Hakim. Hakim mamitapitaka mahazo any Kalouin. Kalouin William Gros. Zotsara mitady namana. Hery Bastien. Hery Bastien talonnade foana. Azo le bol tsara ilay talonnade kely iny. Mahafinaritra ilay jeu. Hery Bastien aloha. Tsara ngara jeu antsika. Efa tsy raha ihanina intsony ilay défenseur droit fa raha ihanina nampiakarina ambonimbony. Hitantsika ny tarehan'ilay défenseur droit napetraka nandeha any. Gros. Papasy koa niakatra. Papasy koa lasa niakatra. Papasy défenseur central ka. Défenseur central fa ry défenseur ry amin'ny ankavanany ry tena tsy hitako mihitsy. Any amin'ny baolina Luc hoe? Satria merci Luc. Gros mahafinaritra mahazo amin'ny Bastien. Mahafinaritra zany atao amin'ny Bastien zany. Passement de jambe tsy maintsy fautiny ataony fa tsy hitan'izay atao ary tonga dia nikapa ranjo tao numéro 10. Ranjona malagasy moa no mifandona taminy tao ka tonga izy dia niekarapoka. Merci Bastien. Tiako mihitsy zany baolina ataony Bastien zany aloha. 3 minutes sisa. Oche. Tena marina mihitsy ry Raymond fa tena manao le Bastien ka. Tena manao le Bastien, trop be le Bastien, mavo le Bastien. Tena faly be amin'le Bastien daholo tsika amin'izao. Azony mpiandry satsokazo ny baolina. Mahafinaritra. Tsy mijanona mihitsy Bastien ary Papasy moa tafakatra taty ambony. Gros iny tacle par derrière iny. Ty le numéro 20 le nisintona an'ilay sortany teo ary tonga dia nivaliny ny afatra tacle par derrière. Izy ty moa zany amin'ny entraînement azy dia mety efa reraka le numéro 20 ka dia ody mihodikodina amin'ny tany eo foana izy.
Marina mihitsy aloha ilay tenin'ny mahary erika ato amin'ny commentaire ato hoe vao nanomboka ho avy mihitsy Ery Bastien dia izay ny remarque amin'ny mpijery baolina hoe tia ilay Ronaldinho malagasy. Satria izany dia tena manana touche de balle mahafinaritra izy ary mahay milalao mijijy an'io baolina io izy a. Mampiseho endri-dalao mahafinaritra ary misy fanontaniana kely io hoe iza hono ilay club misy amin'ny Bastien azafady? rasy fa avoakantsika indray izay a. Avoakantsika izay rehefa avy eo, avoakanay izay rehefa avy eo. Iny ary izay no. Oh! Linfield FC a. Linfield FC le club misy. Misy any Ery Bastien. Linfield FC. Misy an'izany Linfield zany. Linfield dia atsotsika hoe Premiership zany le ligue a. Linfield FC. Efa nilalao tao PSG izy tamin'ny 2006 ka hatramin'ny 2010. D'accord. Arrêt de jeu, 2 minutes, arrêt de jeu, 2 minutes. Ok, merci. En Irlande, misy an'ilay Linfield ozy izy ny public en Écosse. Premiership. Ok. Irlande dia merci anareo rehetrarehetra. Tsika rehetra miaraka moa nanao an'ity fandaharana ity isaorana antsika rehetra miaraka. Nanoana fotsiny ny ara-teknika ny ASEP, Karepoka, Okalo sy ny sisa fa mba ohatrany hoe tsy navela rery ireo joueur ireo tany a. Nahazo corner moa zareo Luxembourgeois amin'izao fotoana izao ary iarahantsika mahita fa efa tafaverina aty amin'ny kianja daholo ny malagasy. Dabo mamoaka an'izany baolina izany ary miazakazaka zao dia contre tsika enjana dia mafy dia mafy. Contre mamadika aty amin'ny ilany ankavia azon'ny défenseur an'zareo Luxembourgeois baolina amin'izao fotoana izao. Mahafinaritra moa izany supporter ao Luxembourg fa dia tena mitabataba tsara mihitsy a. Manafana ny fony reto namantsika reto. Izy ho tsara tena manao baolina tsara mihitsy ka. Misy mangataka score efa io affiché keo 4 ny antsika 1. Luka mimakomana ianao micro avy eo tsy haiko raha misy mba afaka miresadresaka amintsika avy eo ny joueur raha mety zareo tsy fantatro même micro nampiasaintsika na micro. Ery Bastien manodina baolina ao ampovoany ao. Mahita ny Calouin mamadika aty ambony loatra tsy azony Mario. Tapitra ny baolina tompoko. Tapitra ny lalao. Mba mangataka atsika no cœur be da be ho anjera fa naresitsika. Tena falitsika fa c'est une très bonne reprise tsara be mihitsy. Tena makasitraka ny mpilalao malagasy moa amin'izao fotoana izao zany satria tena nampiseho endri-dalao mahafinaritra na dia hoe match de préparation entraînement moa zany match d'entraînement fiantso azy dia tena tsy hoe lalao na nisangisangy zalahy fa tena nanao baolina arak'izay fahaizany tokoa ary hitantsika moa ireny exhibition na démonstration ataony Ery Bastien ireny fa dia tena maneho ny fahaizany tokoa izy ary mampiseho an'izany ny défenseur manaraka tsara ny consigne ny mpanazatra
Ary tena mampiseho tokoa hoe tena mafy na dia nampifanolonolona ireo défenseur mba ahitana ny Ny filalaovan'izy ireo placement dia tsara tena indrindra hita amin'izareo mihitsy hoe koa. tena nametraka tsara ny malagasy. Mahafinaritra ny zavatra nataon'ny coach, Za mahafinaritra ny mankasitraka ny zavatra Dupuis nataon'ny mihitsy mpilalao indrindra. maiko tehaka be mihitsy Dupuis satria niezaka izy nijery ny kapasité rehetrarehetra ny vaovao ny fomba filalaovany miaraka amin'ny ancien dia misaotra koa ndreo luxembourgeois raha misy luxembourgeois mijery anay koa ka mahay miteny gasy dia zay mankasitraka koa zay fa nahafinaritra ny lalao. Luc, raha Midina possible ambanimbany afaka mba midina ambanimbany amin'izay. mahazolona hiresaka kely amintsika. Efa eto bout de terrain. Eny ary. Merci beaucoup. Efa eto ambodiny mihitsy reto izy reto ry zalahy reto mahery fo. Cœur be da be zareo. Reo mahery fo antsika, cœur be da be izy nahafinaritra ny lalao Marihana Makasarika moa moa ny zany ekipa fa anankiroa. ny deuxième mi-temps dia i Fontaine no nitondra ny brasaran'ny kapitaine tao amin'ny vodilaharana no lalaovany. Premier mi-temps dia i Bolida no nitondra an'izany brasaran'ny kapitaine izany. Miara-maka sary moa zany amin'izao fotoana izao ny ekipa roa tota, mahafinaritra fa dia tena lalao ara-pirahalahiana tokoa. Tsisy ny tezitra. Nisy kely any teo ampovoany teo ilay saika tezitra iny. Nahazo carton jaune mihitsy lery. Larana fahavalo iny rehefa somary izay moa ilay amina attaquant-ny Voavy Paulin. Izy tsy maintsy misitositona kely izy, tsy maintsy misitositona kely mba ahafahan'ireo adversaire mahazo carton. Mahafinaritra mihitsy ireny, izany ny expérience. Ary tena niena mihitsy William Gros nialatra amin'ny volony, tena mahafinaritra mihitsy, tena nisy ezaka be. Zotsara io akaikin'ny Gros io, Calouin, Fontaine, Papasy, Dabo, Herbastien. Izany moa zany misy namana malagasy miaraka amina vahiny miara-maka sary amin'ireo joueur. Luc namantsika amin'izao fotoana izao miandry izay ahafahana mandray apeo an'ireto mpilalao antsika mahery fo malagasy reto. Mbola misofery zalahy farany Sitsika tehaka mihitsy. Taikitra. Tsika rehetra koa ny tokantrano raikitra indray ny aventure Barea tsika. Tehaka be ty. Makasitraka. Mankasitraka. Milay be. Tonga de Barea ty. Milay be. Misaotra Luc hidina ambanimbany mihitsy ianao zany. Okay. Hidina ambanimbany Luc. Mahafinaritra ireo mpanohana ny ekipam-pirenena malagasy, mahafinaritra ny ezaka ataonareo. Izany moa ny coach Dupuis izany fa misy mametraka fanontaniana. Andeha hitady joueur iza no tratratsika. Okay. Non, n'aime pas. Il était tena mitsetsina be ato. Tsetsina be. Azo atsaintsika koa moa tamin'ny dimy nanomboka niketrika dia tsy nahazo karta fa mila karta mivadika io barrière io. Mankasitraka anareo nandeha amin'ny fikarakarana. Mankasitraka Rado misaotra betsaka ny Rado zany. Dimitri. Sofitelo aloha tsy Dimitri efa nanao live Dimitri io. Efa niaraka tamin'ny ato anatin'ny live. Izany moa misy fanina dia tena faly tokoa miaraka maka sary amin'ny Dimitri Calouin. Izy ilay mpilalao lava be eo ampovoany. Tele ambony terrain amin'izay raha mipoknako. Tonga dia midiry ianao raha Luc faiza. Luc zay mihitsy. Barea za malagasy, tonga dia efa tafiditra ianao aiza matahotra izany ianao. Lazao izy hoe direct izy hoe dia efa kopy ianao. Ya. Okay. Nakaiza ianao Luc teo? Aiza raha Luc teo? Manao an'izany kosa raha Luc.
Raha Luka ohatran'ny hoe tonga dia vadika William Gros tampoka ilay Sky tsy Sky tena haika izany. Tena grave be. Ilerio. Aiza raha Luka averena ianao raha Luka tonga dia meu joueur mahafinaritra izay. Ndasa niendrika le sakorika be koa ato tonga dia jery. Voavy Paulin izany tianao resahana izany, Voavy Paulin, Hier Bastien, mahafinaritra daholo ireny tonga dia izay azonao eo mihitsy. Sarotra koa fa te haka sary daholo ny olona dia sarotra ny hoe ampiresaka olona anankiray azo basaina. Io raha ngamba raiso akaikikaiky mihitsy io anankiray io aloha. Mihetsika be io Io androany. Bastien tonga dia anatony. Anontany hoe Bastien hoe ahoana ny fahitany an'le lalao voalohany niaraka tamintsika. Heverin'ny fahaka selfie koa ngamba ianao dia tsy sanina izy tonga dia bizarre. Ça va quoi? Oui, ça va. Alors, Herbastien, comment tu as trouvé ce premier match avec les Barea? Tu es en direct là avec Tu es en direct là avec plus de 5000 malgaches là, on te regarde en direct, on est plus de 5000. J'ai apprécié. J'ai fait la première passe D pour le premier but et puis on a gagné. Le lanceur c'est l'équipe, hein. On a bien répondu après beaucoup de mois d'absence. C'est bon, on va relancer tout ça. Oui, merci beaucoup. Vraiment, tu as vraiment bien bougé. On a vraiment kiffé. Et j'espère que tu as pris tes marques. Comment tu as trouvé l'équipe adverse? Elle était dure ou pas trop dure? Ah, elle était dure, hein, mais bon, on a fait ce qu'il fallait. On a rendu le match un peu facile en marquant 2 buts très rapidement, donc c'était bien. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Allez, merci. Mahafinaritra be. Merci Luka. Zo tsara indray io, zo tsara io. Tu veux que je leur dise quoi? Salut Zou. Salut tout le monde, vous allez bien? Ça va très bien, on est plus de 6000 personnes connectées là en ce moment à vous regarder. Comment tu as trouvé ce premier match avec les Barea? Bah ça va, ça s'est bien passé, on a pris du plaisir, c'était le principal. Et ça faisait longtemps que j'étais pas revenu, j'avais pas vu les gars, donc c'est super, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que là vous avez vraiment suivi les directives de Dupuis? C'était quoi les stratégies? C'était quoi l'objectif d'aujourd'hui? Bah, l'objectif c'était de prendre des bonnes sensations, d'avoir la possession pour se mettre en confiance. Et voilà, alors aujourd'hui c'était un bon entraînement et le plus important c'est le match lundi contre Burkina. D'accord, ça marche. Eh bien on sera là. Merci beaucoup. Merci infiniment. De rien, à bientôt. Allez, merci beaucoup, à bientôt. Zany Fontaine zany Luka afaka nataonany koa izy ny kapiteny nataona coach ianao. Afaka tonga dia apetraka raha tokoa ny fanontaniana rehefa miresaka amin'ny zalahy tsika. Yes. Ato koa moa ilay olona mitabataba ato hoe ataovy amin'ny teny malagasy ilay izy nefa hikita ilay joueur antsika fa amin'ny teny frantsay ilay Tsika somary misy mery frantsay, te frantsay ihany ny sasany. Ezahantsika raha vao misy ny teny gasy zalahy le tany mipetraka ko sarotra ho anazy miezaka ane izy fa na izany ara mba micomprendre ihany tsika hoe anona Tana ve misaotra anareo publika reny, publika tonga sur place mahafinaritra be. Eny azonay. Tsy maninona Luka afaka amenao publika koa rehefa hoe janona mba hanontany fihetseham-pon'ny olona hoe mba nijery match zany ahoana ny fieritreretany amin'ny zavatra iseho. Ho antsika izay vao sendra miconnecta zao 4-1 match teo nijery niaraka tamin'ny Rado teo, Rado Rakotomalala sy Luka Rakotomalala, ny ray tany Luxembourg, ny ray eto Antananarivo izay mirahalahy. Ary nafinaritra dia nafinaritra ny jeu izay hita fa tena misy cohésion amin'ilay ekipa, mafinaritra, mahay miara milalao, misy zavatra napetraka Dupuis, nanandrakandrona daholo na ny goal raha niova première mi-temps, deuxième mi-temps. Dia zao zay efa mba miezaka miresadresaka amin'ny joueur amin'izay en direct mba mahazo ny impression an'zareo.
hoe Alefaso dozy radio marina le fanontaniana. match fa tsy Alefaso stress. radio fanontaniana. Salut. Salut. Salut, comment ça va? Comment tu as trouvé ce match? Ben, franchement, pour un match depuis le confinement, je trouve qu'on a montré des belles images. C'est dommage qu'on se prenne ce but sur une faute que l'arbitre n'a pas sifflé, mais bon, on va regarder le positif. L'essentiel, c'est qu'on a pu marquer 4 buts et on a montré un beau visage ce soir avec une équipe vraiment nouvelle et les nouveaux, ils ont marqué des points, donc tant mieux pour nous. Oui, tout à fait. Oui, tu es Et connecté là merci avec plus Fontaine de... pour le deuxième mi-temps, avoir porté le brassard de capitaine. Quel effet ça fait? Ben, c'est une fierté, c'est une fierté. Comme dit, c'est une fierté déjà de représenter le pays et de porter le brassard haut et fort pendant l'absence d'Abel. Donc, avec toute l'expérience qu'on a pu avoir depuis le début avec Fanev. Donc, maintenant, c'est à nous de montrer l'exemple aussi aux jeunes et surtout aux nouveaux. De montrer qu'on a quand même un groupe soudé et c'est pas parce qu'on a le brassard, ça veut dire que ça change quelque chose pour nous. Mais c'est sûr que c'est une fierté de porter ce brassard ce soir et de remplacer Abel. Merci beaucoup Fontaine, merci beaucoup infiniment. C'était vraiment Merci un à super vous. match. Allez, Merci à très beaucoup. bientôt. Allez, bonne soirée, ciao, ciao. Merci. Merci Fontaine. Depuis ngamba mandeha dehors i Luc. Le manenjika le coach kidraka be ato. Bon, raha tena tsy azo izy tsy maninona ka. Lastarako izy. Zany supporter zany afaka Salame. Atany Luc me supporter tsy maninona koa. Raha tsy efa tena hiaraka amin'ny Dupinga atsika. Allô? Oui, ato zay ka, ato zay Luc. Allô? Maheno? Maheno tsara ka, maheno tsara. Impeccable. Maheno tsara. Elanga maheno anay? Luc nga maheno anay? Luc nga maheno anay? Zay maheno tsara. Zay maheno tsara. Luc ve maheno? Oui, maheno tsara zay. Zay maheno tsara. Raha mbola maheno Luc. Maheno? Test. Tonga dia asory écouteur ary. Ataovy direct, asory ny écouteur. Le batterie va asotsika rehetra. Mahafinaritra ny anona tsy maheno tsony azy fa zay fa mahafinaritra. Merci beaucoup Luc, nanao ny tamin'ny hariva teo raha le izy no namamboarina sy ketriketrehana tena ny sisiny teo. Nafinaritra be ka. Mba sava ohatran'ny boaka ihany le izy satria no maheno Mankasitraka Luc. le commentaire dia mba hita le izy hoe ohatran'ny nazava ihany zany. Zay fa dia misaotratsika ny rehetra nanaraka namoana Barea. Merci beaucoup. Sady zay zany raha misy olona afaka manao an'ilay any Maroc. Ok, bye daholo. Bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup Luc. Merci beaucoup tena mankasitraka. Merci beaucoup. Misaotra antsika rehetrarehetra tsy hainy tsy hisaotra ny radio indrindra eto amin'ny akaviako eto. Any an-tranony koa izy nanentana an'izao fandaharana izao. Zavatra niketrehana tamin'ny 5 teo satria teo vao tonga saina moa zany tsisy baolina 8 eto. Dia nifampiantso tamin'ny namana rehetrarehetra dia ny scorentsika moa efa hitanareo misoratra ambany io. Félicitations les Barea. Nameny toerana ahafahana nanao tampotampoka logistika teo. Misaotra be ny ASEP microfinance. Zay eto koa dia misaotra betaka koa ny karepoka izay nahita 4-1 tao kosa aloha dia meko karepoka dia fa SMP hoe za meko karepoka nareo raha nahita an'izay 4-1 zay meko sipisa karepoka alefa aso amiko hoe le scan écran hoe io tamin'ny firy io nahitany fa tsy hitako tsony fa betabe ny commentaire nareo meko keo raha betabe raha ngamy Barea dia meko any rado ny famaranana ny teny hoe za aloha nahita hoe nahafinaritra be le match c'est prometteur après contre des Africains plus costaud, mieux organisé en défense, je sais pas, plus prometteur africain, plus physique. Ny zavatra ho teneniko aloha dia mankasitraka mamerina fankasitrahana ny Yandia izay mitarika ny Okaloha namonina an'ity live ity ary indrindrindrindra moa zany nanome any malagasy fahafahana hijery an'ity match de préparation any Barea ity zavatra tiako tenena fotsiny dia hoe tia baolina zay tianay koa malagasy mba tena hiary faly aminay zay tsy mpitantara baolina
fa zay juste manao analizy tsotsotra amin'ny fitiavana ny baolina. Misy fianarana natao ihany koa nefa fa tsy hoe olona teniteny zavatra fotsiny eto fa tianay le foty dia mizara zay zavatra mba hita amin'ny maso sy takatry ny saina. Dia ny zavatra tiako tenenina hoe ny amin'ny alatsinainy aoka isika rehetra mba hiara-ezaka mandamina fotoana na any amin'izay misy anao any ary ianao zany mba tena hoe hanohana ny ekipam-pirenena. Marina fa tsy ho tonga any Maroka daholo isika fa araka ny tenin'ny coach Dupuis moa dia hoe ho alefa amin'ny TVM izy io andira tsy diso e. Izay no niteneniny tanatin'ny paginy hoe normalement io efa nalefa amin'ny tsy haiko ndresany sy président moa zany apparemment TVM mandeha. Fa raha azo atao dia mbola mangataka ny okaloha ihany zay raha mbola misy ny afaka fandaminana. Hisy namana hafa eto afaka netana ny fandaharana raha mbola afaka moa ny tena zany dia mbola hiverina eto ihany hiezaka hitabataba sy hanetanetana eto raha ny tena marina moa zany manao antsoavy sahady tokony maromaro tsika teto tokony maromaro tsika teto tokony nisy any namana goty namana Cédric nandefasako message koa namana Faneva fa izy aloha ny partage Faneva hitako mipartage tamin'ny page satria betsaka Faneva mipartage tamin'ny page nao le live tsika ty dia en fait amin'ny manao antsoavy ahako hoe raha saindra misy mipetraka any Maroc nareo ka afaka miarakaraka aminay amin'ny lundi na olona fantatrareo avana mipetraka amin'ny Maroc afaka andamina le amin'ny herinandro dia fa afaka mba mifampiresaka MPE satria indrindra le avant match après match ohatran'ireny mahafinaritra be miresaka amin'ny ekipatsika. Zany mihitsy makasitraka hatrany dia misaotra an'ireo naharitra hatramin'ny farany moa zany ny eno ny resadresaka amin'ny fanaovana teto indrindra hoe nampiray ny fondray ny malagasy zay avy niatrika an'iny Covid-19 iny dia nampiraisy ny Barea indray tsika amin'ny latsinainy ny fotoana manaraka dia makasitraka ny rehetra. Merci Andy. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye daholo tsika rehetrarehetra. Alefa Barea!